Alakamisy 4 marsa 2 sy 2 manantitra ny arahaba mba ampirarintso antsika mianakavy na ianao eto tandrazana na any ampitan'ny ranomasina noho izao andro vaovao izao ary dia arabaina ihany koa isika izay manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra serasera zany akoatrany hoe manaraka ny radio MPS, ny télé MPS, ny radio Bada satria izay zany aloha ny fomba ahafahantsika miserasera amin'ny alalan'ny miara-manonja MPS radio Bada araka ny efa mahazatra antsika averimberina ihany zay satria ho anareo any amin'ny faritra lavitra any dia indraindray somary varimbarinana tsy maraka loatra dia izay no antony merimberenana ny fomba ahafahantsika miaraka ato anatin'ity miara-manonja MPS radio Bada ity isaorana indrindra ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miaona amin'ny alalan'ny sary sy mifeo isika amin'ny miara-manonja MPS radio Bada omaly zao dia adiny 5 be zao nitapaka ny jiro tetỳ Anosipatrana teo amin'ny tamin'ny 5 teo no nanomboka tapaka izay aherinaratra tetỳ Anosipatrana nisy ny MPS zay dia adiny 5 taty aoriana izay vao nirehatra le izy hitantsika amin'izany fa tena mbola mitohy hatrany ny fahasaranam-bahoaka amin'ity resaka herinaratra ity izany ka dia io moa tsy maintsy arahantsika eny hatrany ary hitondrana famakafakana ihany koa mba hampazavatsika hoe ay ve zany ohatran'izay ny fandehany akoatran'izay ihany koa dia eo ny famakafakana izay hoentin'ny mpisehatra eto nisan'izany namana fanirira zafy manantany zay mpitondra famakafakana ihany koa izy ao anatiny zany MPS radio Bada amin'ny alalan'ny miara-manonja izany eo ihany koa ny mpisehatra hafa toy ny alakamisy dia ny député Mamy Rabendrina voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny district any Ambohidratrimo sady questeur fahatelo ny Temera Pirenena sady secrétaire général ny Tiko Madagasikara ihany koa zany dia ho avy eo izy amin'ny fotoana izay natanterahany famakafakana zay no hoe la tokolasy tomboko vavy fa ny entitsika manokatra ny fandarana aloha dia atao hoe fijery akapobeny ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao rehefa jerena ny zava-misy eto amintsika dia tsorina hoe tena mafy ilay malagasy tena mafy inona moa ny azo anjo ambara amin'izany hoe mafy zany ny atao hoe mafy zany dia tena hoe io fa miatrika foana ninninona zavatra amin'izao dia miatrika inona le atrehana lay fiainana isanandro tena mafy ilay vahoaka malagasy satria ao anatin'izay no hatsapana hoe ny vesatra sy ny fiatrehana an'ilay fahasarotam-piainana amin'ny lafiny maro dia tena hoe tsy maintsy atrehan'ilay malagasy zany isanandro ohatra fotsiny zany zao hoe efa tapitrisany ene no tratrany tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimony Madagasikara io amin'ny manam-pininy avy any ivelany io fa dia miatrika an'izay ireo malagasy hiaran'izany tsy fanjari-tsakafo zany ataon'ny Covid efa miampanapana ny malagasy efa antaonany dia mbola io ilay malagasy mbola miatrika ihany koa miakatra ny vidim-piainana ary tsy hoe miakatra fotsiny amin'izao fa miakatra manaka-danitra mihitsy dia io ilay malagasy fa mbola miatrika an'izay ihany mitombo isanandro ny tsy anasa dia miaina ao anatin'izany ilay malagasy manjaka ny tsy fandripahalemana any ambanivohitra sy an-tanan-dehibe amin'ny endriny maro dia io le malagasy fa mbola miatrika ihany koa inona ihany koa ny azo ambara tsy voaloha ara-potoana ny vola tokony hoan'ny sehatra zao na misehatra zao any amin'ny fampianarana any dia misy mitaky vola any amin'ny tontolon'ny fitsaboana misy mitaky vola any amin'ny tontolon'ny asa vaventy misy mitaky vola sy ny sisa any amin'ny fampianarana ambony misy mitaky vola sy mitaky ny zoany miatrika an'izany dia io ilay malagasy fa mbola eo ihany aloha sahirana ny fandraharana anatiny ho an'ireo mpandraharaha teratany malagasy ary zay fahasarana zay dia misy fiatraikany amin'ny lafiny toe-karena mazava loatra sy ny sosialy eo ihany le malagasy fa mbola miatrika an'izany rehetrarehetra izany inona ny dikan'izay rehetrarehetra izay ny dikany dia hoe
nojerena mihitsy lay voambolana hoe inona reny tena mahadika ny zavatra iainany malagasy amin'izao fotoana zao, inona ny voambolana na vocabulaire mahalaza azy. Rehefa nijerena l izy dia misy an'ilay teny hoe mandraingiraingy, tena mandraingiraingy satria tena ilay karazana fahasairanana reo zany dia iainana isan'andro ary tena hoe ny sokajy isan-karazany no miatrika an'izay, na ty amin'ny fandrarana io, na any amin'ny tontolo ambanivohatra io, na amin'ny alafin'ny tontolony resaka hoe fikaramana isan'andro io, zay resaka hoe tontolon'ny fitadiavam-bola zany dia miatraika amin'ilay malagasy. Dia atreto aloha tsy misy miva ilay olana satria fitarainana hatrany zany no enitsika, ary ny olana tsy miva fa ny fampitehana ihany koa dia mitombo isan'andro, eo amin'ny toe-karena, eo amin'ny sosialy, potika ihany koa ny toe-tsaina, potika ny kolotsaina mamalagasy, potika ny sotoavina malagasy, potika ny fihavanana zay mampiavaka atsika amin'ny manerana an'izao tontolo zao, ary tsy tantaratra ilay antsoina hoe fitiavan-tanorazana. Ny mifanohatra amin'ny fitiavan-tanorazana mazava loatra dia ny fitiavan-tena, no ahy ihany, no an'ny fianakaviako ihany, ho an'ny akamako ihany, izany no mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao, dia izay le fitiavan-tanorazana zay no tsy ao amin'izao fotoana zao. Misy moa miteny hoe fa fitiavana ny lehibe indrindra, zavatra teneny zany fa ny réalité tsy zay satria tena tsy mahatsapa an'izany ny zavatra iainana isan'andro. Zao zany zao de hoe ho avy ny 29 mars. Ho avy ny 29 mars de hoe io fanamariana isan-taona ny resaka hetsy-bahoaka mietsehan'ireo tia tanorazana nanoerana ny mpanjanantany vazaha. De inona moa zany ny tiana ho teneniny eto raha ny fiainantsika amin'izao fotoana zao? Aleo le izy tsy ataontsika amin'ny resaka fiatsaram-belatsia tompoko. Aleo misy ny antsoina hoe fasamahery fo maromaro, misy any Moramanga, misy amin'ny eto Antananarivo, misy ny toerana fanamariana an'ireny 20 marsa ireny amin'ny toerana maro zany saika manerana ny Madagasikara. Ka raha ohatra ianao zany hoe anamarika an'izay de tokony manome modely ihany koa amin'izay le resaka hoe fitiavan-tanorazana izay. Amin'izao fotoana zao anie viravirain'ny olona sika, raha iresaka tany fotsiny zao de olana be io, ary jereo fa akoatran'ny hoe ny tany zay lasan'ny vahiny etsy aroa zany, izay tena hoe mahafirenena ny firenena, dia ilay malagasy lasa mitanankanaka fotsiny. Reny 4 eny amoron-dalana reny tompoko reny manana tany reny, manana tanorazany reny. So tsika hoe tsy mahafantatra fa manany reny, tsy maintsy nanana ny tany zay nipoirany reny olony reny. Kanefa ilay situation zany iainany amin'izao fotoana zao no hitantsika hoe lasa 4 lasa eny amoron-dalana eny lasa mahantra, tena hoe lasa resy amin'ny fiainana, nefa manana tany ireny olona ireny. De zao zany ho avy ny 20 mars de io mariana isa-taona de misy loha hevitra de zao aleo tsy makeny amin'ireny le hoe toerana fanamariana ny 20 mars reny na fasany io na inona raha to ka hoe tsy mampiatra an'izay le tena hoe fitiavan-tanorazana izay. Ireo ray aman-dreny taloha zany izay niady nanliana ny vazaha de nandatsaka ny rany mihitsy. Angamba raha nangonina ny rany reny olony reny, ny rany reny ray aman-dreny reny hatramin'izay, ka hatramin'ny hoe niverena ny fahaleovantena asa na firy-barika fomba fiteny moa zany na miresaka hoe famarana zany fefa nisy be de be mihitsy zany no nandatsaka ny rany teto amin'ity Madagasikara ty, de mendrika an'ireny rany ray aman-dreny reny ve izao fahorim-bahoaka izao tompoko? Mendrika an'ireny. Ary lay fampijaliana nataon'ny mpanjanantany frantsay de tena hoe
tena sarotra ny am'laza azy reo satria mantsika misy an'renyle anarana reny foana miverimberina moa zany efa tena fantatra hoe titanindrazana tamin'ny tolom-panafahana sinsisa hatrany amin'ny Menalamba dia nakaty amin'ny VVS Panama Jiny MDRM ny Monument sinsisa Sadiava be dehibe zany ireo fikambanana tamin'izany no niady ho an'ny fahafahan'ny Madagasikara teo ambany vahoan'ny frantsay izay nanjanaka ny Madagasikara satria tena hoe zava-dehibe tsy azo fidiam-bola mihitsy izany resaka hoe tanindrazana zany ny maizy azy ny tanindrazana maizy azy no tanindrazana dia maro ny anaran'olona izay efa fantatsika ny anarana tany am-pianarana zany marobe fa mahagaga de izao ateorina zany ny taranaka ateorina dia betsaka ny tsy mahafantatra an'le izy ary misy manova ihany koa ny tantara ary ny fihetsiky ny olona sasatsasany de tena mini mihitsy am'izao fotoana zao hoe manova an'izay tantara izay manarotsarona ny zavatra tena nisy anika ilay taranaka teorina de ohatrany hoe lasa mandeha fotsiny am'izao izy tsy mahafantatra ininona fa de mandeha fotsiny am'izao ny ainana zany zao de lasa tena hoe viravorain'ny olona isika izay mihitsy le teny malagasy tsy izay mamorona fa teny malagasy zany voasoratra mazava tsara viravoraina amin'ny lafiny maro de eo zany sika manoloana an'izay voaviravira ilay firenena malagasy amin'ny lafiny maro mihitsy io voaviravira resaka fandrobana re-pirenena ny famiravorana firenena malagasy zany raha vao misy hoe are-pirenena mivoaka tsokosokany tsy misy vola miditra ao anatiny kitapom-bola mpanjakana de efa hoe famiravorana ny dika an'izay any fanomezana amin'ny fomba tsy manaraka ny lalàna velona eto Madagasikara amin'ny fomba tsy mety ny resaka tany dia ao anatiny ihany koa zany famiravorana ihany koa zany hoe tena hoe tsy meno lasiny mihitsy tsy mahazony hoe zavatra tena hoe fanajana ny tanindrazana fa de ny hafa no manjaka sy mamiravira an'ilay fiainatsika eto zany de zany ve de mba mety samy teny daholo hoe tena tsy mety zany ka tsy mety le izy kanefa dia io izy io fa mahazovahana hatrany ka ny tiana tenenina zany ao anatin'le izy ny am'le hoe hoavy indray tony ny 7 marsa de oka tsy amina fiatsaram-belatsy le izy tsy tokony iondrikondrika akory eny am'ireny fasamy mahery fo reny raha toka tsy toizana ilay fitiavan-tanindrazana tena fitiavan-tanindrazana fa tsy hoe fitiavan-tanindrazana eo amin'ny molotra fotsiny zavatra hafa no atao atsy ary zay zany de mafisana foana hoe tsy tokony iondrikondrika eny am'ireny fasana reny satria sosanatry lasa mandatsa an'ireny razambe atsika reny reny ray aman-drenitsika reny nandatsaka ny rahany ilay fihetsika atao ateorina le fihetsika ane raha ohatra ianao zany ka hoe manamarika ny tony hoe 7 mars tony dia tsy hoe atao amin'ny endrika ivelany fotsiny fa porofoy ilay fanohizana ny fitiavan-tanindrazana nataon'ireo ray aman-dreny sy ny razantsika tany aloha tany niatry an'ireo vaza nendry zareo ny vazam-panjanantany no natrehany fa ny atsika fanjanahana amin'ny endriny vaovao no atrehantsika ary ao anatin'izany mbola misy an'le malagasy pisolelaka tamin'ny fanjanahantany dia nisy ny malagasy izay misolelaka tamin'ny vaza mpanjanantany ka nanamora ny fanenjehan'ny frantsay mpanjanantany andreo malagasy ty tandrazana satria izay moa le tenena foana hoe nisy namadika efa misy zany ny fepetra isan-karazany sy ny plan isan-karazana ataony ireo ty tandrazana hoe zao fa misy mpamadika ao de tsipony frantsay mpanjanantany fotsiny zany no nisy tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana zao koa de misy endrika be dehibe isehony zay tompoko
zany io anisany mampahantra atsika io de mitaty fotsiny atsy ny mpanambola misy mpanambola misy karazany moa izy reny zany mitaty fotsiny izy amin'ny izay resaka izay satria misy ny ahafahany manamora ny hoe fanaovany tsy mety zany amin'ny eto amin'ity tanindrazantsika ity ka raha miresaka zany zao de hoe feny 570 taona ny 7 mars 1770 feny 570 taona de oetrany hoe maneno be zany le 570 taona fa 570 taona niverena ny anamariana aloha lay 7 mars dia tateorina ny 1770 niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara de zao hoe misy atsika tena hoe fahatrana mangitsokitsoka fahampitehana amin'ny lafimaro araka ny nambara teo zany ka reny toejavatra reny sy ny tantara zay zany ny tena tirapetraka hoe ny tantara tsy hoe mivalona fotsiny hany de hany fa raha hoe resaka hoe tolom-panafahana nataony ireo ray aman-dreny tany aloha tsy ny lehilahy ihany ane tamin'izany nanao tolom-panafahana fa ny vehivavy ihany keo misy ny vehivavy tsy ny tana basy tsy ny tana lefina tsy ny tana langilangy fa manatitra sakafo any anaty ala any tamin'izany fotoana zany de efa ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana daholo zany rehetrarehetra zany raha ny tantarainy ireo ray aman-dreny zao dia hoe anaterana sakafo any anaty ala rehefa tonga ny ariva de miala ny tanàna daholo de mitsoka makany anaty ala any ny sakafo am'izany amin'io zara raha misy hoanina no moka manaikitra de mitaintaina zany ny tena hoe fiatrehana n'lay ampanjana tany tamin'izany fa ny atsika fanjanahana amin'ny endriny vaovao tena hafa mihitsy no miseho ankehitriny ary vokatra ilay afampitena dia lasa ilay malagasy samy malagasy no tena hoe fanambaka amin'izao fotoana zao be de be ny endrika fanambakany eto de raha ohatra hoe teny somary mahery de hoe mifampihinana mihitsy no ilay afahantrana izany isika ihany no mampahantra atsika zay le izy zao tsisy hoe fanjanahana hoe ohatrany tamin'ny andro frantsay tsisy an'izany zao fa ny fanjanahana amin'ny endriny hafa kosa de tena misy kanefa le izy tsy tokony isy an'izay raha toka mipetraka tsara zany ny fomba fitantanana mipetraka tsara ny resaka fanaraha-maso sy ny sisa izany ka reny ray aman-dreny reny zany dia namela devoir ngeza be ho an'ny taranaka teorina fa raha velona teo daholo reny ray aman-dreny tena hoe nanao ny aintsio zavatra niady tamin'ny frantsay ampanjana tany reny de angamba de tena asa zay nahazo antsika raha hoe ny fitenenana izany ary tonga de azo lazaina mihitsy hoe zao tsy maintsy nambaran'ireny ray aman-dreny hoe tena tsy mety zao fa hoe vahoaka malagasy tena hoe miaina ao anaty fahoriany zao mandraingirango isika zay le voabolana teo mandraingirangy ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao noho ny fahantrana ary izay no ilana n'lay feonam-be-pirenena tsy maintsy hany foana nefa rahan'io tsisy afaka hitentsony am'izao hoe 4 mars 2 sy 2 zao hoe mahavita rery nio zany raha ny zavatra iainantsika am'izao fotoana izao sarotra be ary lay fanetrehetena zany izay no ilaina hoe raha ohatra ianao tompona ndraiky sa de mila manetry tena mila miaiky ianao hoe tsy tafa avoaka tsy tafatsono izy izy ny tanora aiza ve de ny resaka vidim-piainana am'izao fotoana zao atao daholo ny style rehetrarehetra ery mivorivory tsy makatso makary fa le izy de mbola voamie miakatra ihany de hoe hatramin'ny roviana zay vao hijanona ity fiakaran'ny vidim-piainana ity nefa lay malagasy ato efa tena inona moa le nitenenina teo efa tena mandraingirangy tanteraka mihitsy ka izany no tsy maintsy tenenina amintsika hoe raha ho avy zany 7 mars zany de oka tsy amina fetsarambelatsy sy amin'ny resaka hoe routine fotsiny no hiatrehana an'izany fa araka ny tenenina teo hoe raha tena tia tanindrazana ianao zany
raha tena ao anatinao ny fitiavatanindrazana dia ampiarina amin'ny fomba mahitsy izay fitiavatanindrazana izay, fa rehefa tsy zany de aleo tsy mety tsara velatsia. Tsika malagasy mantsy tena malaza amin'io fiatsaram-belatsia io, tena resahan'ny olona ny velany io hoe nareo malagasy rehefa manao zavatra tsy mba ty zavatra mahitsy fa miolakolaka io ary mety tsara velatsia eo amaso ao zany de mahay miresaka hoe zao fa rehefa tsy ambadikatsy de efa lasa nykifosafosa karazany zavatra hafa mihitsy no atao ary de namana ihany no petahana avy atsy ambadikatsy. Zany tsisy resaka politika fa tena resaka hoe fiainana isanandro ka raha ohatra zany metitsika mamarana an'izay resak'izay hoe homariana ny hoe 5 taona ny 20 mars resaka tolom-panafahana dia alao tsy amina fiatsaram-belatsia le izy fa porofoy amin'ny asa taonao isanandro izay fitiavatanindrazana izay, indrindra ho an'izay manana andraikitra eo amin'ny fitantanana an'ity Madagasikara ity. Zay no fipetran'izay fa tsy hoe ampianarina ny ankizy fotsiny ampianarina hoe zao ny tolom-panafahana tamin'ny 1790 de nisy an'izao de nisy an'izao de zay fotsiny. Mila andraikitra zay ary ilay fitiavatanindrazana mila atoizana aty aoriana. Ohatra fotsiny zao nisy an'izany hoe Rakotondrabe Samuelina zany tondra ny anaran'izany olona zany ny lalanao atamimenao tamin'ny 7 tamin'ny fotoana nitondrany ny président Marc Ravalomanana no nampitondrana ny anaran'izany olona mahery fo zany Rakotondrabe Samuelina etsy amin'ny lalana etsy atamimena de izy moa zany businessman fa io ihany koa nationaliste azy tia tanindrazana ary ireny karazan'olon-dreny no tena atao hoe cibleny ny frantsay satria sady manana fahalalana no manana maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina, manana fahaizana ampandraraha raha toe-karena kanefa eo ihany koa ny fitiavatanindrazana dia reny ny tonga dia nikapainy ny anisany zany ny mpanjana tany dia mazava tsara mihitsy n'ilay toedrara. Maro ireo olona izay atao hoe tsy natahotra ary samijoro, izay koa le zava-dehibe, samijoro amin'ny heviny, samijoro amin'ny fitiavatanindrazana izay anany. Le fitiavatanindrazana ma tsy tenena fotsiny de hoe atao anaty ato ihany fa mila avoaka le izy amin'ny alalan'ny asa atao isanandro ka raha fitiavatanindrazana zany amin'izao fotoana zao de inona zavatra tadiavina ampidino ilay vidim-piainana, karakarao ny tantsa, omeo ny volan'ny olona izay mbola tsy voaloha ary aloavy ara-potoana dia aleo tsy hisy tsony ny fandribana ny arem-pirenena izay alefa tsokosoko makany ivelany any, aleo hijanona treo ny fanambakana ny malagasy, aleo mba hipetraka mba ahazo ny tombontsoa amin'ny taniny ny malagasy fa tsy de ho mpiasam-bazaha eto foana isika. Satria raha efa tena hitsenana eny resaka ianao zao raha mankany ivelany de ianao zany no miezaka manaraka ny fomba ny any ivelany. Raha ny any ivelany tonga eto amintsika dia ny any ivelany no miezaka manaraka ny fomba fiainan'ny malagasy. Ty moa efa ohatra ny tenenina teto ihany ny amin'ny hoe tamin'ny mbola nanao ny ren'le manao couverture médiatique reny zany dia tao amin'ilay toerana anankiray averina indray mpandeha teto Antananarivo. Malagasy maro ny tao amin'ilay efitra zany tao amin'le conférence vazaha anankitelo fotsiny dia natao tamin'ny teny frantsay le conférence, le vazaha anankitelo ko manina izy raha maka interprety anankitelo fotsiny vazaha, ny ambiny teo malagasy daholo de natao tamin'ny teny frantsay de zay moa ny tenanay voatendro tamin'izany nanao an'le couverture de naoriko ny entako de lasa mivoaka de nahazo demande d'explication rehefa tonga tany amin'ny toeram-piasana tany amin'ny radio Mada tamin'izany fotoana zany hoe inona zany natao lahy zany ho ny lehibe anay tao, Andriamantoa Ivan André Sandratroniono no lehibe anay tao tamin'izany satria zao de nazavaiko tamin'ny tsara mihitsy hoe zao no zavatra mitranga zao de tamin'ny Antsipriany de hoy moa izy tamin'izay hoe dala toy izy ny asan'ny lafa zay elahy zay
de raha mivoaka atao zany ny tenanay de nisy mpanao gazety maromaro koa nandeha nanaraka dia ohatrohatran'izany le zavatra mitranga zany eto amin'ny firenena tsika ohatra mbola de mamitsapitsaka foana hatramin'izao efa te amin'ny taona 2024 tsy samaneo an'ilay tena hoe mahamalagasy zany sy ny mahizin'ny tena tsy sa fa de mamitsapitsaka eo nefa tsy fotoana zany mihitsy zao fa fotoanan'ny fijoroana amin'ny tena hoe maizy azy antsika ka raha ho avy ny 20 marsa de alao tsy amina fiatsaram-belatsy alao tsy miondrikondrika eny amin'ireny toerana fanamariana ny 20 marsa reny raha to ka tsy anoy ny fitiavan-tanindrazana izay no entin'ireo ray aman-drenitsika sy ny razambe atsika tamin'izany fotoan'izany eny ary zay ny momba an'iny ateny fanokafana ihany kanefa everitsika fa zavatra tsy maintsy no resahana izany anoy azy indray namana fanira zava-manantany rehefa tazanao ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao vita amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara teny amin'ny distrika ny Ambohidratrimo ny député Mamy Rabendrina ino sady questeur fahatelo anivon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna na ny antenimieram-pirenena sady secrétaire général ny Tiako Madagasikara ihany koa eny ary faniry razava-manantany ndao ary ya de misaotra anao rena de miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka atsika rehetra zay maneran-tany am'izao fotoana izao de miaraba ihany koa ny teknisiantsika ao ambadika eo zay fa miasa mafy dia mafy mihitsiny satria raha le tranga nyresantsika teo reny hoe adiny 5 be zao le fahatapahana nanomboka tamin'ny 10 ora teo eo maly tena raharaha be le izy de nefa mbola mahasitraka foana le ministry ny angovo hoe tena miasa mafy manao ny ainy tsy ho zavatra fa tsy misy vahaolana mandraky ty ny andro hoany mikasika an'ity resaka delestage ty de mbola miaina an'izany foana ary saika isan'andro de miaina amina karazana fandatsana opa le jirama na de fa miasa mafy manao ezaka le piasa madinika ao anatin'izay jirama zay manana fitiavana an'le jirama fa le tompona ndraikitra mpitatana de ohatrany hoe mangatsitsika satria évaluena zany ny fomba fiasany teo de hoe mbola voatazona ao anatin'le lakilasy gouvernementa indray kanefa le vokatra makety anivon'ny vahoaka dia vokatra Girlande tsisy fiovana mihitsy le zavatra nitranga tamin'ny farany teo zany de mamenatra mampanaitra ihany ny zava-misy rehetrarehetra zany amin'ny fomba zay itenenantsika azy arak'izay hoe mahitsitsy kokoa zay zany mbola resantsika zany satria raha resaka ty angovo ankoranafo miresaka jirama ty tsika de manakambara betsaka mahakasika izany fa ataontsika fandalovana fotsiny fa mbola ao anatin'izay vaovao ministera izay ihany zany de fatatsika moa zany omaly filakevitry ministra de rehefa tao anatin'ny filakevitry ministra de misy hatrany ny fanapaha-kevitra zay andrasany rehetra hoe inona ndray no fanapaha-kevitra raisan'izany filakevitry ministra zany satria io no mamaritra am'izay mety ho fandaminana akapobe ny fitantanana ny firenena zany am'ireo fandraisana didy amandalana samihafa amin'ny alalan'ny didim-panjakana zany sy ireo fakatoavana zany am'ireo mety ho fepetra ho raisy ny fanjakana am'ireo fiaonany raisam-pirenena sy ireo fepetra anaty zany am'izay mety ho asa iny anivon'ny ministera samihafa eny fa eo ihany koa no andraisana fanapaha-kevitra ahafahana manendry ireo tompona andraiky mpanjakana ambony eny anivon'ny ministera eny anivon'ny androm-panjakana samihafa rehetrarehetra eny zany ka ny omaly na de efa nisy nampiomana ihany aza ny amin'ny hoe ndresadresaka herinandro vitsivitsy tamin'ny filohan'ny repoblika de nilaza ny amin'ny hoe efa tsy de mazototsony ao anatin'izany ary hijano ao anatin'izany fitantanana ministeran'ny angovo zany de efa niandry ny rehetra hoe efa andalana any zany le fanesorana le secrétaire général ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo zany ny saina be adevitra be teto amin'ny firenena zany satria fantatry ny rehetra tsara ny amin'ny hoe ity secrétaire général ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo ity zay vady ministry ny serasera am'izao fotoana zao de anisany tena nampiteny ny anarany mihitsiny raha ty repoblika ny andro rajoelina ty zany lo resantsika zany
de ho singantsika eo anatin'izany adihevitra rehetra zany tsika tsy andeha any am'ilay hoe izy ny fanenjana tamin'lo olona rakoto vazaha olive satria teo aloha zany ny tena nahitany rehetra mivatana an'izay adihevitra tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny taona 17 sa 24 tany tamin'ny tolona zay nataon'ny MLE zany na ny mouvement amin'ny liberté d'expression zany de anisy fifanenjanany tamin'ny lo olona rakoto vazaha olivier de teo ndrehetra nanomboka nahita fa izy ty raha namany ty zay anisany ny famaly akalamanjana tamin'izany fotoanan'izany tamin'ny lo olona amperinasa valina treo iny adihevitra iny fa rehefa tateorina rehefa tonga am'izay le fanjakana zay tamin'ny taona 7 taorina ny volana janoary dia nahatsapany rehetra am'izay ny amin'ny hoe misy anarana miverimberina rehefa misy anarana miverimberina dia anisany ny entsehatra ary tena niaro an'le fitondrana teny amin'ny volony réseaux sociaux mihitsiny ity raha namany ity ary anisany tena naharikorikony olona nahatezitra ny olona mihitsy ny fomba fanehoany hevitra tam'ireny raha covid-19 reny amin'ny hoe nizara roa ny hevitry malagasy zay tsy nazoto ny sotra an'le CVO kanefa ty raha namany ity de anisany tena ohatrany hoe nirary mihitsy ny hoe de aloha ny zanakareo ananina sinsisany satria de nisy tsy fahazotoana teo amin'ny malagasy ary nisy adihevitra betsaka mikasika ny covid-19 sy ty CVO ty de valy teny sy teny masika no nasetriny ho an'ny malagasy makasika an'izay hoe tsy fisotroana CVO izay ary nisy mihitsy ara gazety nanao lohateny gazety ny amin'ny hoe tena karazany faniratsirana mihitsiny ny fanehoan-kevitra nataony ty raha namany ty de nitoy hatrany ny fomba fanehoany hevitra ary betsaka ihany ko ny fifandona-kevitra teo aminy sy reo aza lazaina fa mpiantsehatra ara-politika sy tena anivony tambajotra sosialy fa anisany tena adihevitra nandeha tany ambadiky ny resaka rehetrarehetra tany ny amin'ny hoe tsy de nazoto niakatra birao itsony ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo tamin'ny fotoan'andro tamin'ny gouvernementa teo aloha zany ary nisy ny laza fa efa mbolana maro izy ny tsy niaka satria tsy mitovy hevitra tamin'izany sekretera général ministera izany adihevitra nandeha taty ambadiky ny adihevitra rehetra zany de inona ny antony samy manana ny fomba nylazany tsy etontsika eto zany version samihafa zany fa rehefa tateorina izy nazo an'izay andraikitra zay de fatatsika tsara tao anatin'ny andraiky mihitsy zay ny andraikitra n'zany ministera ny angovo izany no tonga le skandale lambato be zay voalaza tam'izay fa nisy fanapoana basy zay na voaresaka mpanakanto izany sy ny vadina de betsaka ny adihevitra teraka eo naninona tsy nisamborina naninona tsy avy atrany de nanaovana fanadiadiana lalina ka mety misy fiantraikany tany amin'ny asany na mety misy ihany ko fiantraikany tany amin'ny vadiny zany tsarotsika tsara fa misy talehany serasera tao anaty ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehefa nitondra fiarakodia teny amin'iny lalana ny azo any tsara soatra iny rehefa natsapana fa tsy de tsara ny fitondran-tenany nitondra fiarakodia ary nisy fimenomenona tam'izany nataony taman'olona nisy nahazo sary nisy karazana fifandomana tamina vondron'olona hafa de niteraka adihevitra be avy atrany de nametra-pialana fa tato zany na de voaresaka raha mikasika an'le raha namana na de niteny raha ny teo anivon'ny préfet de police nigazana le fitaovam-piadiana na de nisy nyresaka raha tamin'ny fanadidina samihafa hoe nisy tokoa le fanapoahana basy lisy le fanenjehana natao taminy sylay tamina olotsotra anankiray zay voatononanana matetetika zay manana ny toerany ihany ko eo anivon'ny tontolon'ny zavakanto de mbola afaka nandendeha nyriary le raha namana de betsaka ny antso hoe antso tsy mety zany fa ahoana moa ny fomba ahafahana mitazona fitaovam-piadiana ahoana moa no fomba ila zany eo anatrehan'ny lalàna ny fanapohana basy toy ireny sy indrindraindrindra ny amin'ny hoe mety ho endriky ny fanapara-pahefana sy mety ho fikasana hamon'olona adihevitra teraka daholo zany nandritry ny vanim-potoana zay nisy iny io resaka io skandale lambato be na voatonona nyty sekretera général ity fa tsy nijanona teo ny adihevitra fa tsarotsika tsara
fa mivoaka teny any tambajotra sosialy ihany ko ny adiny fanandrinana teo anivon'ny kabinetra ministeran'ny angovo sy ty sekretera jeneraly ity zay fifamalina amin'ny WhatsApp teo aminy sy ny taleny kabinetra nyza ministera izany de fa tsapany rehetra ny voaka pahabe maso hoe tsisy zavatra mandeha am'izay lony ao anatin'za ministera izany satria nareo samy tompona andraikitra mampiodina an'le ministera aza dia mahafantatra ny fisiny ny ady ary mizaran'le ady ho hitany voaka tety anivony tambajotra sosialy satria le fanjakana komo de miasa amin'ny FB mitatana amin'ny firenena amin'ny alalan'izany Facebook zany ka mandray ho référence ny ady hevitra rehetrarehetra teraka ao anatin'ity Facebook ity nandeha daholo zany ady hevitra rehetrarehetra zany dioziny rehetra hoe tsy zava-baniny eto satria ny mpitatana ny mpanodina ny tokony hitondra vahaolana eo am'izany tontolon'ny angovo ny herinaratra eto Madagasikara zany kay tsy mitovy hevitra ary mifanotsana mifamoaka secret ao anatin'izany départementa lehibe zany de levitra andrehetra mba vitavita treo iny raha iny kinanjo mbola nisy ady hevitra teraka indray taorinan zany rehefa nakafanapahakevitra mivadiny ty sekretera jeneraly teo anivon'ny ministeran'ny angovo ity ny vadiny zay mitatana ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina nanala ny italian'ny omta rehefa nesorina ny italian'ny omta de misy andianam-panakanto nanda izany laza ny heviny hoe tsy mety zany zay taty amin'ny vondrona syndikaly nisan'ny député Rosy Rjojoby sy ireo namana samy hafa zany fa misy andianam-panakanto ary anisan'zany lay mpanao sina ino moa zany sarymetsika sy mpanakanto hafa ny amin'ny hoe tsy nisitraka zay ary tsy nahazo tompony zay tamin'ny omda io fa mitato anefa de miteny hoe tena ezaky ny mpanakanto mahadidy io ary namme fiofanana nijery no avy ny mpanakanto ity italian'ny omda ity tsy mety ny anesorana azy ady hevitra efa miverimerina moa zany satria tamin'ny repoblika teo aloha tamin'ny filoha teo aloha raha Jonary Mampianina de fa nisy fikasana analana zany italian'ny omda zany fa voasakany teo anivon'ny mpanakanto io zany fa nanana ny fomba fijeriny ny teo anivon'ny ministera dia nalefa ny any le fanesorina n'le italian'ny omda fa niditra tao anatin'ny ady hevitra le vadin'le ministra ity sekretera jeneraly ity ary mifandona hevitra tamin'le député an'ny firaisana fahevatra zay mpanakanto manana ny maizy azy ary anisany manana ny toerana anatin'izany syndicat izany de tezitra ny député Rosy de namoaka vava mihitsy hoe esory André Tokarivo izy zany mamoakamoaka dossier etseroa manentsika io de nisy fiatraikany tamin'le endriky ny fitondrana amin'ny akabeany zay ady anatin'ny sampitondra fanjakana izay de izany rehetrarehetra izany lasa misy fifandrangitana lasa misy fifampiantsina ary lasa misy fifampiandanina amina olona sampanoana n'lay filohan'ny repoblika sy lay vondrona ao anatin'lay irimarana isika rehetra miaraka amin'ny any rajoelona raha ny fomba fiteny azy amin'ny akabeany fa raha ety anivon'ny district izy de IRD IRK izy raha anivon'ny commune reo rehetrarehetra ny tany saitsika reo no ilazaitsika ny hoe na anisa nampiteniny anarany sy noresahana teny amin'ny sehatra rehetrarehetra ity sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo ity de samy andro ny rehetra zany tamin'ny fanovana gouvernement iny zay ray mahery na le ministra na le tety anivon'le sekretariat général zany mazava ho azy tafaverina le ministra mbola atevitra be ny am'zany satria na ny syndicat eo anivon'ny JIRAMA ny SMJ sy ny syndicat samihafa ary de anisan'ny teny daholo ny amin'ny hoe tonosema ny teny an'izany koa ny amin'ny hoe tsy mety io ministra io tsy mitovina fitantanana mahomby amin'ny resaka angovo sy ny resaka JIRAMA io ministra io satria raha miresaka angovo isika voalohany sy lolarina am'zany ny ady hevitra momba ny fanafahana ny JIRAMA ao anatin'izao crise mpitantanany JIRAMA izao na io redressement fiantsona azy na io mety ho relance mihitsiny iaingan'ny JIRAMA amina teboka vaovao ao anatin'izao problema be iainany JIRAMA zao mazava ho azy misy sekretera jeneraly koa ato zay tsy mitovy hevitra an'le ministra tafaverina le ministra dikan'izay zany tsy ho tanteraka ntsony lay ambiance tsy ho tanteraka ntsony lay teny le filohan'ny repoblika mitady fanambony am'le hoe tena mba mila mametraky nareo asa mazava tsara mivaingana am'izay ho an'ny départementa misy anareo de na voalohany nanaja tena le sekretera jeneraly na faharoa efa nahafantatra amin'ny fitondram-panjakana hoe tsy possible ntsony nitazomana an'ity olona ty par rapport an'izao rehetrarehetra izao de ny abrogeny izy
fa samy fetsy moa ny anazy mifaneho-keviny nataony tonga aloha mialoha mifanapaha-kevitra ilay fa conseil des ministres ary mety nazy source d'information ko satria nivadiny raha teo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa fa nivoaka nanarak'izay ny alina niny ny conseil des ministres nitatry ny conseil des ministres abroger le secrétaire général zavatra andrasany rehetra zany de zao roa voalohany de hoe satria mbola nanana ndraiky mpanjakana izy teo aloha zay vavety goavana ary mifandray indrindra amin'ny départementa zay andrasany rehetra ny vokatra ary mety manana influence tany ambadika any za tsy tantara tsony am'le resaka mivoaka tany anivon'ny Facebook ny amin'ny hoe ny fandonany sy ny fampiresahany tamina generaly sy lay voalaza fa nisy ka ana olotsotra zay nihidy tao amin'ny birao ka voalaza tam'izany fotoana zany fa misy ny fifandonana ny fanaovany ty secrétaire général ty nalaza be izy zany adevitra zany tonga hatram'le anabavy nyo voadariko io sy ny sisa ny intervenir mihitsy ny resaka an'izany tranga rehetrarehetra zany efa tsy resahako tsony zany de io nisy ny zava-misy am'izao fotoana zao de ozony rehetra satria efa miverina amin'ny andraiky ny maha-olo-pirenena azy le olona na mety misy andraikitra kely samihafa ny ambadika any fa tsy secrétaire général izy de mba mieritrehitra zany rehetra hoe anoka fanady adina am'izay ny adevitra rehetra nandeha teto anivon'ny firenena mahakasika an'izany olona zany am'izay raha na voaresaka am'izany olona zany indrindra ny teny ambato be mba tsisy an'le deux poids deux mesures ka raha misy olona mitazona fitaovam-piadiana de hoenjehana fa misy ny sasa mitazona fitaovam-piadiana milamindamy matsotra ary misy ary zay manapoka fitaovam-piadiana zay anoka fanady adiny zany hoe taiza marina nitrangan'le izy inona marina le adevitra ary inona marina le fikasana tao ambadiko zany rehetrarehetra zany ray zay fa faharoa andrasany rehetra de zao hoe inona am'izay aratreto raha ohatra ka tsy nitovy hevitra le tao anatin'le départementan'ny angovo sy ny akoroanafo ka niverina fa nisy blocage teo am'le secrétaire général tsy ahafahan'le ministre sy ny kabinetra tena anao zavatra tsara ohatra zany resantsika zany de mba mieritreritra indray zany rehetra ny amina hoe mba tena hitondra vokatra tsara ve ny fanesorana anty secrétaire général ity tena anisany misy zavatra ve ho andrasana ka tsisy tsony ny tsy vitovikevitra ny blocage samihafa ao anatin'izany ministera zany ka mba hiasa ankalalana lay ministra ohatra sy ny kabinetrany na de tsy mino arytsika hoe avita zavatra reo fa nyreo moa zany mahafarinahitra azy de hoe manao selfie de manao anina kely blingbling kely de miseho etsero de mandeha moto de aseho amin'ny sary matory any andekaleka de mandeha mitety fokotany kely miaraka amina tompona andraikitra samihafa de mizara lapadera zay tsy asa ministera zany efa nresantsika teto foana zany tsy io mitadiavina an'le ministre mahavita ohatran'io daholo na be ny tanàna na mpandrara tsotra même député mizara n'io lapadera io fa tsy ministre akory ndeha izaran'io ka ilaza fa hoe tena ao anatin'ny fanampy ny amezana fahazavana sisisy ao anatin'le fanampy sy velorano zany oui fa jiramatsy girlande ny tadiavin'ny olona jirama tena mandeha 24 heures sur 24 heures anaty tokantrano tadiavin'ny olona inona mivahaolana hoentin'le ministera am'zany am'le lalan'le ministra zay tamy mbola izy tsy ministra de ohatra mbansion laza mihitsy ny fa tena manana paikady anavotana ny jiramasy ny délestage io zany nge nandrasany sy ny hoe ahoana ny fanapaha-kevitry ny fanjakana am'ty facture mio papanty na jiro na rano zany tsisy fandraisana andraikitra fa teo anivony jiramara rehefa nresaka momba an'io de hoe nisy calcul resaka tarifa optima zone tonga an'io rehetra fa fantatra fa nitady vola le jirama IPN volan'le fournisseur reo karana zay mambotry ny jiramana ny malagasy amin'ny alana ny fampanofana groupe tsy miasa nefa andoavana facture ananatsika miprofonjany amin'ny alalana fanomezana hoe facture amina inona moa zany livraison zay tsy fanaraka akoriny am'izay capacité zay tadiavina raha tokony amatsy ohatra
tsy fantatro firikavea fa tsy arak'izay voasoratra ao no ao anatin'lay a omeny le tolotra zany nefa tsy maintsy pehena reny olona reny. Ny fandaniana carburant moa ipapana zay mamelona n'le compagnie pétrolière lizy ary raha misy anisan'ny mambotra n'ty resaka jirama ty totontolo ny angovo ty de ty resaka groupe marobe zay miaraka am'reto karana reto reo ny velona reo no mitsetotra miliara na arivo miliara malagasy le zavatra kely mba natsangana tsy zarizary ary irarin'ireo mihitsy aza angamba hopotika zany andekaleka atelo mita mandraka izany volobe io ohatra nefa mitsipozipozy satria rearea malagasy zany tena avy any malagasy tokoa zany centrale hydroélectrique zany de zany ny zava-misy am'izao fotoana zao. Io mbola kasaina miendaka eo an-tanany jirama io ny production distribution hatramin'ny approvisionnement de ahoana mba eritreretana anjany hoe androsy ve ty jirama ty de lasa ihany ny saina ny aminy hoe manana mission inona marina ity ministèren'ny angovo ity sy reo mpitatana ato anatin'ny jirama tsika miteny mpitatana fa tsy miteny mpiasa satria fatatsika fa ny teknisiana sy mipiatsa tsotra ao anatin'izany orinasa jirama zany de tiany io orinasa io ary ny ady hoan'ny orinasa io ary mbola mieritreritra hoe horearea malagasy zany orinasa zany. Fur et à mesure moa rahantsika dolo ny ady hevitra mahakasika an'izany rehetrarehetra zany fa nivadika amin'ny aloha hevitra afy sika satria fotoana raha teo mandeha fa zany de afahantsika miteny sy milaza ny am'trangan-javatra misy eto amin'ny firenena hoe tsy milamina ny tanàna ary rehefa tsy milamina ny tanàna dia misy zavatra tsy maintsy horesahana ihany mba hanairana sy hanaovana laklosy ho an'ny vahoaka mihitsiny satria ireo vahoaka reo no mandray ny vokatra avy any amin'ny jirama. Misy toerana ny ro volana tsisy jiro e ary efa nresantsika teto zany misy toerana zany herinandro tsisy jiro noniny satria mandeha solika ka noniny none tsy tomomba na raha tsaka ny sandiavany ny fahamatsiana n'le herinaratra de rehefa mandeha le facture ty le quantité livré tsy mifanaraka an'izay kory le quantité livré ny le fournisseur raha tokony livre izy ohatra 40 25 ny livreny ny facture tsy maintsy 40 mipehana aminy zany ene mambotry ny orinasa zany e ary zany mamotika an'le firenena zany vola tokony misy lalany makany amin'ny zavatra hafa fa de zao ataon'ny sasany tena zay tiany atao le izy ohatra n'le resaka knapsa ihany de lasa mbola misy mijory ihany le resaka knapsa mbola misy miargumenté ihany mitondra inona moa zany fanohanana ihany tsy de tena nisy fanodikodonana io tsy isy ohatran'izao tsy nieritreritra ny ohatran'izao tena rariny sitriny rehetra raha ohatra ka mampindram-bola misy an'ty resaka SNI ity misy an'ty resaka zao satria epique no statut an'io ora ka rehefa fotsy io avadika mainty de mety foana ka satria tsy maintsy arovana ny akama alors que le olona efa ry ambany atsinanana nefany le biany koa efa manao fanambarana ao anatin'ny site officiel fa nisy zavatra ohatran'izao anazy ny tompon'ny fanadihadiana ny investigation mahatonga n'le zavatra eny mipotra fa mbola misy te hanohatra an'izay ihany mamono afo ny dikan'izany horesantsika zay rehefa aveo miaraka amin'ny député Mamy Rabenina fa efa misy commentaire avonina ao de ndao andramantsika ho vakina ny soratsotra avy any amintsika rehetra ary tovrazaka malagasy rehetra de manana tandrazana daholo fa saingy le mpitondra ny ity fetsifetsy de ambakain'le gasy tsy mahitaratasy zay no mahatonga ny filomarika Ravalomanina hoe ny vahoaka gasy aloha zay vao Madagasikara zay vao miresaka vahiny izao hoy izy misaotra ny tovrazaka zay namana anisan'ny mpanoratra mpanaraka mpakafy antsika zany ny avatra manaraka Herlanja Tifa miaraba tena milairanganareo indrindra monsieur Rina sy monsieur Faniry de zay avy ety ambolokandrona miaraba tompoko de misaotra indrindra ajanirina Patrika rary mamonjy soa miaraba ela loatra le 2023 fa efa tsy zaka itsony ny fahantrana sy ny vidim-piainana ka ny empêchement ny filoham-perinasa no tokony ataon'ny député i Christian Taber efa niantso an'izay resaka déchéance zay mihitsy satria tena avany ambony avany mihitsy hoy izy
fa tsy resaka ty ambanimbany aty tsony fa le any ambony mihitsy no tena tsy manao ny tokony izy zany iajany rina ay iara rakoto piga rakoto piga afavakely izy PLG kay ary rakoto PLG DPLG de rakoto DPLG tena potika daholo Andriamatorina mizaka ny tsiraro mihitsy raha malagasy akory atao hoe mbola tsy tonga ilay fotoana fa mbola hipoka io sary takotra io zay zany avy any rakoto DPLG Isaïd Omar bonjour mère Manonja de Bretagne de miaraba nareo any Bretagne ihany koa zany izahay aty i Carlina Carna miaraba daholo antsika mpanaraka ny miara manonja rehetra indrindra fa ianao zay mampita ny zava-misy eto amin'ny firenena makasitraka hatrany miaraba antsika tompoko Lazara salama tompoko mba teneninareo koa momba ny kabary mahajanga fa ny sidina nabakabaka anay ato tsy mety vandreo mayoty Comores la Réunion mijaly zahay iny vao tambadiko nomaly nisy fitokonana nataony reo ampisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahatany amin'ny sokafy am'izay le volo régional zany la Réunion mayoty Comores ao anatin'izay hoe tena fitakiny reo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahatany izay Rary John Jonik finaritra avy aty antsampanana vatomandry nanomboka maly tsy misy ny farine niakatra 200,000 ariary ny gony eny amin'ny grossiste mijaly mivaoka ny kafe 10,000 ariary kapoka lozy hozy président Marc Caravalo manan'izay tena grave le izy Patrick Andorarivo miaraba miara manonja de miaraba anao Andriamato Patrick Florette Rakotondranoro tsy misy fitiava tandrazana ny andreo mpitondreo tsy mijery ny fahorian'ny vahoaka akory eny zay moa zava-misy fa tsika miezaka foana milaza ny zava-misy ihany koa mba ho fantatry ny mpitondra zay itina Eliana Rasoavim-bola miaraba isika rehetra indray de miaraba tiany Eliana Wilkof Rochelo faly miaraba ny miara manonja rehetra de miaraba ihany koa i Thomas Paul Thomas akory aby de manakory andriany salama Erika Menjanary miondana MM de misaotra betsaka Erika am'izay Manoar John Alexina salame aty ambanja io manaraka mivatana ato amin'ny FB za kokoa kely de makasitrake milainareo de miaraba Manoar John de mampamanga amin'ny fianakaviana jiaby ambanjany de mbola ho avy ny fotoana andehanantsika misy mpanaraka antsika ao Be Manevika ao de anisany tena mijery amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ihany koa zareo sy ny FB anao sy ny YouTube de tena manokatra inona moa zany fanamafisam-peo mihitsy rehefa mandeha ohatran'izao mifandarintsika de manao kokoa zany am'ireo namana rehetra any indrindratsika ao ambany zao de salama be zaka GKM Huet de bonjour miara manonja de Lio de miaraba nareo ihany koa zany Yandry Kalijao sura mihitsy de sura ra Yandry i Rary John Jonik ndray de hoe zany malaza isaky ny latsinainy larbi zomay mifandarantsika iny i Christian Ismaël zany mihitsy tokony anokafana fanady adiny zany resahantsika eo mba tsy misy an'zany tsy maty manota zany fa mifanady adina ny manamarina na tsiny hoe tsy meloka na meloka na nentina tsy nentina nataon'le olona misy analyse balistika be da be tokony efa natao manoloana zany de anjarany reny no mamoaka an'izay de ampanatsona le olona rehefa avy eo matsisy hoe satria akizindray ianina na vadindray ianina de tsy maintsy arovana zany rehetrarehetra zany tsy maintsy tandremana zany eny ary toko lasy toko vavy enjana koa maheno an'le vaovao fa $120 ny baril ny solika am'izao fotoana zao $120 Brent io tsy tany io zany fa de andeha io de anidiny io fa mazana koa fa rehefa aveo resaka kely ny Ukraine sy Russie tsika ny faraparany ihany sady mivadika dessert zay miaraka amrina fa efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao ny solombavimoaka ny Madagasikara zay voafidy teny amin'ny district n'Ambohitra Atrimo Andriamato mamy Rabenirina questora fahatelo ny anteny miarapirenena secrétaire général Antoko tiako Madagasikara miaraba anao tompoko miaraba fanira zafy manatany miaraba rina miarabe mananjara miaraba ny ao amin'ny efitrano mikirakira lafiny teknika ao any koa ao amin'ny radio sy MBS sy radio Mata
izay miara-manonja mandefa sy mampita mivantana izao fandaharana zay irahantsika isan'andro izao. Arapaina ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetra na iza misy azy na ny eto toerana any amin'ny distrika samihafa any na any ivelany miaraba manokana ho an'ny distrika n'Ambohidratrimo, miaraba manokana mponina ao amin'ny distrika, ary miaraba manokana ihany koa ny avy eo amin'ny commune Ambatolampy Tsimbafotsy sy ny commune Ampanitokana zay vao avy niaona tato anatin'ny andro vitsivitsy ary ampitaina tsikelikely eto ihany ny fandaharam-potoana ho an'ireo commune hafa zay hanao ny fiaonana ihany koa atoato. Zay indrindra député Mamira Bendrina, aloaloha ifantika kely fotsiny tsika amin'ny Ambohidratrimo iny satria anisany rehefa avy tany na commune samihafa tao Ambohidratrimo renivohitra anao de nisy ihany koa ireo fidinana teny fotony maro samihafa nandritra n'ireny fotoana zay tao anatiny zay hoe trabona izay nisy ahitrano samihafa ihany koa tariambadiko mahitsy tany commune daholo zany resantsika rehetrarehetra any de mandeha koa amin'izao fotoana zao ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara iny Ambatolampy Tsimbafotsy Ampanitokana iny de efa miandry indray ny commune sasany rovina nanjaranay mazava ny tenin'ny député Mamira Bendrina teo fa efa miomana zany ny commune arak'izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny tiako antanina député Mamira Bendrina ao anatina minitra vitsy isika niezaka ataon'ny antoko tiako Madagasikara mandeha ihany amin'izao fotoana zao fa ho an'ny tanora sy ny vehivavy aiza ho aiza ny amin'ny fandaminana ny fandaharam-potoana sy ireo hetsika samihafa sy rehefa fivoahana ao anatin'ny fameloma maso ary raha ny fantatra koa dia tsy ho ela de hiatrika ny 20 taona zany antoko tiako Madagasikara zany sady mandeha ihany moa zany ny sary mampahafantatra zay hetsika natao ny député Mamira Bendrina tao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo izay. Raha ny sampana tanora sy vehivavy ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ny resahana eo anivon'ny distrika n'Ambohidratrimo faniry dia sampana efa misy ary efa miaina, efa velona, efa miasa nandritry ny taona maro eo. Raha ny tanora manokana ohatra tany amin'ny taona 2024 tany no mandra-pahatonga ny taona 2024 no nitantana ny tanora tiako Madagasikara tao anatin'ny distrika n'Ambohidratrimo Ray Manontolo raha be ny tanàna nanosy ala ny tenako tamin'izany fotoana zany ilazako hoe efa aperinasa efatry ny ela ireo sampan'ireo ary nanaraka trany ny toetrandro teo amin'ny rafitra sy ny fomba fiasa eny anivon'ny distrika sy ny commune tsirairay avy zany hoe misy tompona ndraikitra trany eo anivon'ny distrika sy eo anivon'ny commune tsirairay avy amin'izao fotoana zao moa efa misy ny fanavaozana ohatra hoe aty anivon'ny faritra Analamanga ny amin'ireo sampan'ny antoko ireo dia miezaka ny avy amin'ny distrika n'Ambohidratrimo sy ny avy amin'ireo commune zay mandrafitra azy manaraka n'ireo activité zay ngamba ny mahalaza azy aingana ireo asa ataon'ny sampan'ny antoko tiako Madagasikara ireo eo anivon'ny faritra Analamanga sy eo anivon'ny fitantanana any amin'ny foibe national zany mba tsy ahataraiky ny distrika n'Ambohidratrimo amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiarah-mientana eo amin'ny fiomanana fa indrindrandrindra eo amin'ny fanarahana sy fanatanterahana ny toromarika avy amin'ny bureau politique nationaly zany hoe maharaka tsara isan'andro ny vaovao ary mandray anjara amin'ny asa rehetra sy ny fiaonana rehetra zay tanterahan'ny rantsan'ny antoko tiako Madagasikara ny sampana eny amin'ny distrika n'Ambohidratrimo. Araka ny voalaza teo moa raha ny resaka fameloma maso na ny ataontsika hoe dynamisation ny antoko tiako Madagasikara dia nanomboka tamin'ny volana Desambra teo tamin'ny alalan'ny fivorian'ny solotena isaky ny commune 420 mandrafitra ny distrika n'Ambohidratrimo ny io asa ny redynamisation io ary nyaingy avy amin'io dia mitety ireo commune 420 ireo ekipa avy amin'ny Braony Distim ao Ambohidratrimo
manatanteraka n'zany fameloma maso isaky ny communea zany a za moa arakaraky ny fahafahana sy ny fotoana de miezaka arak'zay azo atao miaraka amin'izy ireo de ireo ndray avy eo a no mitarika ny fameloma maso eny anivon'ny fokotany tsirairay avy zany hoe ny fokotima tsirairay avy zay mahatratra 700 ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo. Ny tanjona dia maharaka hoy a ny toromarika sy ny asa miainga avy eny anivon'ny bureau politique national ary ny toromarika tena voizina am'izao fotoana zao de ny fampandraisana andraikitra andreo mpikambana any anivon'ny reo fokotima any fotony zany hoe natao hoe mpikambana de misy mpikambana efa teo hatramin'izay a misy mpikambana vaovao a misy mpikambana ataotsika hoe somary nangatsiitsika teo aloloha teo fa miverina am'izao zay le tanjony le fameloma maso de ny fampandraisana andraikitra n'izy ireny any fotony amin'ny alalan'lay paikady fikarakarana isa-tokantrano zany hoe ny azavaina isaky ny mandeha mitsidika ohatr'ireny moa zany de ny mpikambana tsirairay avy de manana anjara tokantrano vitsivitsy eo amin'ny tanàna misy azy a ary dien'zao dia manaraka trany ny mombamomba n'ireo mpikambana ao anatin'ireo mombamomba n'ireo tokantrano ao amin'ny tanànan'ireo lay mpikambana voalohany indrindra ohatra amarinina hoe any anivon'ny fokotany voasoratra ara-dalàna ve reo olona reo any anivon'ny lisy mpifidianana voasoratra ara-dalàna ve reo olona reo ary tsy misy mihoatra ve no mihoatra amin'ny tokony ho izy a na sanatry fananinana latsaka any anatin'ny lisy mpifidianana mandritra ny fanomanana fifidianana mandray anjara tsara ve i mpikambana rehetrarehetra ny fifandresen-dahatra sy ny sisa ary rehefa ho avy ny fotoana mpifidianana na fifidianana inona io na fifidianana inona mandray anjara ve ny tanjona mantsy ao anatin'izay de ilay fifandresen-dahatra amin'ny fampitana ny afatra avy aty amin'ny tompony andraikitry ny antoko avy aty amin'ny vinam-piarahamoniny antoko mifototra amin'ny vinam-piarahamonina io fa indrindra ny fandraisana anjarany tsirairay amin'ny fanatanterahana fifidianana na oely io na oaingany io fa ny calendrier fatatsika aloha de manomboka ny taona 2024 a de efa misy ny fepitoam-piasana efa mamaraparana dikan'izay tokony hiatrika fifidianana ary fatatsika tsara faniry fa anisan'ny olana ny sedraina ary tsy de voaresaka tsika tato ato fa mino a fa anisan'ny profon'lay tsy fahamarina toerana fitondram-panjakana ihany ko ny filatsahany tahan'ny fandraisana anjara ny mpifidy tamin'ny fifidianana lasa teo zay fatatsika tsara fa nanodidididina ny 300 teo izay raha tsy diso a izay raha ohatra ka zoitsika ny famakina zay amin'ny lafin'ny politika indrindrandrindra marina hoe miainga avy am'ireo no akana hoe takininona nisam-bato azo na azo tamin'ny fomba inona io na azo tamin'ny fomba inona fa nidikan'izany ilay tany fandreseny zay lazaina fa nandresy teo dia tsy misy dikany mihitsy mihoatra amin'ny isampifidy sy ny isamponina eto Madagasikara ary tsy gagitsika raha izao ny tsy filaminan'ny firenena raha izao ny tsy fampin'ny fankatoavan'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana efa tazantsika inge zany faniry tazantsika amin'ny fiainana andavanandro zany a ny tsy fankatoavan'ny vahoaka intsony ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana nisy fotoana teto efa niresaka ny atao hoe désobéissance civile maro ny antony mety mahatonga an'izany fa anisany ary takona ny ambadika any kanefa tsy mahitry mipotra foana na tiatsika na tsy tiatsika rehefa mamaky ny zava-misy manao lecture politique isika ny hoe tsy ampy ilay légitimité ny fitondram-panjakana misy satria mpifidy nandray anjara tamin'ny fifidianana ary tsy ampy 300 isan-jato ny mpifidy eran'ny Madagasikara akory maika zany rehefa mbola nasorana ny vato tsy azon'ireo zay mitondra ny firenena am'izao fotoana zao de tsy gagitsika raha tsisy miraharaha zany fitsipika apetraka zany tsy misy miraharaha zany lalàna zany raha tsy resahantsika akory raha hoe na izy mpitondra fanjakana aza tsy miraharaha zany fanajana lalàna ary manitsakitsaka ny lalàna amin'ny endriny rehetra sy amin'ny ambarana tonga ny rehetra miainga avy any amin'ny lalam-panorenana
ka manomboka trany amin'ny didy na didym-pitondrana io na didym-panjakana zay fitondram-panjakana ihany no mamoaka azy de ambony ambany ny fitantanana amin'ny firenena tsy misy mandeha amin'ny laoniny ary tsy misy mijery ny vahoaka sy ny fiainana andavanandro ny vahoaka fa dia tombotsoan'olombitsy no ao anatin'izany reny rehetrarehetra reny fa ny Razafy Manantany no ezahany antoko-tiako Madagasikara amma tena antoko politika azy mariako fa tena antoko politika velona sy miaina ary mitaiza ny mpikambana ao aminy sy ny mponina rehetra eto Madagasikara mitaiza tsy kelikely tsy moramora manangana indray ny noravana ary anisan'ny noravana ilay kolotsaina malagasy ny ainana hatramin'izay anisan'ny noravana ny fahendrena malagasy nisy hatramin'izay ary anisan'ny noravana ilay endrika fanajana sy fifanajana ao anatin'ny fitsipika ifampifezana ao anatin'ny fiarahamonina zay nisy hatramin'izay resahantsika teto foana ny hoe niteraka kolotsaina hafa mihitsy iny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 tsy afaka ao anatin'ny tantara zany na misy miteny foana aza hoe ovainy ny tantara tsy azo ovaina ho an'ny tantara averiko mahazo ny tantara de mitohy arak'izay endriny eo fa tsy azo ovaina ny tantara fa tamin'ny taona 2024 zay nampisy ny fanonganam-panjakana iny no nahatonga ny fanovana tsikelikely fiovana tsikelikely teo anivon'ny kolotsaina ary niteraka kolotsaina hafa mihitsy eo amin'ny sehatra rehetra eto anivon'ny firenena de zany hoy no mahatonga ny atoko-tiako Madagasikara miomana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana eto Madagasikara satria samy resy lahatra fa raha vao tsy zay no atao tsisy andeha amin'ny laoniny eto de ao anatin'izay moa hiezaka ataon'ny antoko na eo amin'ny distrikena Ambohidratrimo na amin'ny faritra hafa rehetra eran'ny Madagasikara ny fiomanana amin'ilay fankalazana ny 20 taonan'ny antoko ara-tantara tokoa masy de tamin'ny 7 ny volana Jolay 2024 no nahazony ny tiako Madagasikara ny fanamarinana avy amin'ny ministeran'ny atitany tamin'izany fotoana zany ny maha antoko politika azy talohan'izay efa niasa sy niaina ary nanao ny aktiviteany ny tiako Madagasikara fa tamin'io fotoana io tamin'io andro vao azo ilay récépissé na ilay fanamarinana milaza fa manana ny satany mahatoko politika azy ny tiako Madagasikara 3 Jolay 2024 20 taona afaka volana vitsivitsy zany ankalazaitsika amin'ny fomba manetriketrika eran'ny Madagasikara io 20 taona ny antoko-tiako Madagasikara io ary samy miomana sika mpikambana rehetrarehetra na ny efa teo hatramin'izay na ny vao tonga voaingana na ny mpitarika amin'izao fotoana na ireo miomana hiditra fa io no fotoana vanim-potoana lehibe anankiray za tsy hiteny hoe tournant na inona fa io vanim-potoana lehibe anankiray anehoantsika fa velona sy matanjaka ny atoko-tiako Madagasikara atao anatin'ny 20 taona zay ary tena nandihy fiainana maro ngamba tsy nisy antoko politika lehibe nandihy zavatra maro zava-nitranga maro ohatra ny antoko-tiako Madagasikara fa indrindra nandritra n'izany na de atao hoe vaongana teo amin'ny fitantanana amin'ny firenena raha tamin'izany fotoana zany noho ny averiko mihitsy le izy hoe ory avamanana hoy fiteniny sasany tatoato fa tena rehefa nanomboka ny enanana ny vahoaka malagasy niaingy avy any amin'ny tantsaha-pamokatra de niala avy any re ory avamanana nilaza hoe tsy mety zao de nyravana ny rafim-panjakana tamin'izany fotoana zany tena tanteraka tamin'izany fotoana zany lay atao hoe ory avamanana zay somary nisy namoaka tatoato zay fomba fiteny zay dia rehefa nitranga izany fanonganam-panjakana izany na tsy niala mihitsy ny atoko-tiako Madagasikara 13 taona teorina ataoko hoe mety anana dika amin'ny maro raha hiteny hoe teny an-kianja foana fa tena kianja filalovana foana raha resaka fiainam-pirenena sy fiainam-bahoaka sy fanaovana politika ny resahana nandritra ny fotoana nanenjehana azy na vita ny joro foana ary amin'izao fotoana ifampiresahantsika zao dia faly tena faly satria miomana amin'izany fankalazana ny 20 taona ny antoko izany ho avy tsy kelikely moa ny fandaminana sy ny fandaharam-potoana fa hoy teo hoe eran'ny Madagasikara isa-paritra
no ankalazana amin'ny fomba manetriketrika an'izany faharoapolo taona ny antoko izany raha olombelona no taonany olombelona no anoarana azy faniry zany roapolo taona zany efa azo lazaina fa efa tonga amin'ny fahamatorana efa tonga tsy kelikely amin'ny fidirana amin'ny mahalehibe ary azo oarina amin'izany ny antoko indrindra hoy tsy ahivitsika teo ny zavatra ny aina ny antoko vao maika nanefy ipikambana ao anatin'ny antoko ary nanefy ny faharesen-dahatra amin'ny fotokevitra ijoroan'ny antoko izany zavatra izany ka dia haneo izany fahamatorana izany ary ao anatin'izany fahamatorana sy fahamendrehana izany no ankalazana io faharoapolo taonany antoko tiako Madagasikara io fanira zavy manatany eny ara de misaotra ny député Mamy Rabendrina am'izay fanamafisana zay adevitra zay fa iroso hatramin'ny adevitra zay mahakasika ny fiainan'ny firenentsika député Mamy Rabendrina satria tatoato zany de tsapa amin'ny lafiny roa ny amin'ny hoe misy azakazaka famononafo fa misy azakazaka ihany koa zay mandeha makany amin'ny taona 2024 io hiatrehana fifidianana raha ny fihetsika zay ataony mpitondra fanjakana raha raisitsika ohatra teo ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana de ny azakazaka mihitsy nanao fametrahana président Fokotany ny ministera n'izany atitany zany ary ny zara andreo zay indemnité an'ireo président Fokotany zany fa ankoatran'izay dia nampiakatra na mieritreritra ny ampiakatra ny lela vola eny anivo ny commune samihafa eny na ny faritra zany ary mieritreritra ny anome moto ho an'ireo ben'ny tanàna manderina Madagasikara ho an'ny ministera ny indostrie ny varitra sy ny fantsifana indray rehefa mandeha be ny adevitra mahakasika indrindra ny fiakarany vidim-piainana ary miantso vonjy mihitsy ny vahoaka amin'le alerte amin'ny PPN ary misy fikasana hikapoka sarim-bilany tamin'ny sabotsy lasa teo sy ny miteny daholo ireo vondron'olona hatramina mpanakantony amin'le tsy zaka tsy mety ary tsy rariny zao de niantso ny mpiarony zon'ny mpanjifa indray ny ministera zany de tao anatin'izay ny amin'ny hoe iara-iasa ary hidiny ny fotony ary tsy anaiky ny fakana tombony be zay manko zao ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao hoe ny akana tombony be ho an'ireo entana zay varotan'ireo mpivarotra izany magaga sy mahavariana zany adevitra izany endrika famonoana afo avokoa zany satria dia anisany mandeha be ny tombana ataon'ny mpahay-toekarena ny amin'ny hoe riskana explosion sociale izao zava-misy eto Madagasikara izao na de tsy mety miaiky izany aza ny fitondram-panjakana fa hoe misy ny présence de l'État mijery an'ireny zava-misy ireny fa tsy mitondra vahaolana ho isika ny onivo mesupresse indray na ny ministera ny fikarohana fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia rehefa nanao fitokonana ny mpianatra tery amin'ny polytechnika votovorona ny mpianatra teny Akatso ny mpianatra ny Mahajanga ny an'ny Fianaratsoa dia nivoaka aingana ny karatra ahafahana mandray ny vatsim-pianarana sy ny kojakoja fandray zany ny fivoahan-karatra nefa dia mbola tsy voapirofo ny amin'ny hoe efa misy lela vola efa raikitra azo raisina ao anatin'izany karatra mivoaka zany amambolana raha ny vatsim-pianarana raha ny kojakoja ihany koa akoatra ny fitakiana samihafa tahaka ny hoe mila trano ara-dalàna tahaka ny hoe tapatapaka ny jiro sy rano tahaka ny hoe mila wifi ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany famonoana afo avokoa zany satria tahotra ny grevy ny mpianatra zay tsapatsika nanomboka tamin'ny herinandro ambony izany ny cramsa moa zany député Mamy Rabendrina dia tsapatsika fa ny azakazaka na ny efa tsy manana andraikitra firotsony ary atao anatin'ny fitondram-panjakana fa anisany lasa mpanolotsaina any ivelany any dia niazakazaka mihitsy niakatra tamina fahitalavitra tsy miakina dia nitondra fanombanana nitondra fanohanana ary nitondra an'izay fomba fijery pozitiva mikasika ny fietsika nataon'ireo mpitatana teo anivon-kinapsa famonoana afo zany na de nilaza ary an'izay na mivondron'ireo mpandrara malagasy ny amin'ny hoe misy zavatra tsy mety ary tsy ekenay ny fomba nanodinana ny vola zay anisany narotsaka ny mpampiasa sy mpiasa tao anatin'izany kinapsa izany de nyteny ihany koa ny syndicat tahaka ny FISEMA ny teny ny SSM na ny solidarité ny syndicaliste malagasy ny teny ny randrana syndikaly
ny amin'ny hoe tena famonona reo mpikambana zay mandrotsaka vola ao knapsa ary fanaovana tsinitsinina zay fanolanana ary marimarina kokoa izy ireo ny statueny zany knapsa zany ny fomba natao tamin'ireo tantely afadrakotra sy kolikoly lehibe sy ireo nampiasaina ny vola tao anatin'zany knapsa zany zava-misy anefa tao anatin'ny telo-herinandro ny sinityraraha knapsa ity dia tsy mbola nandrenesam-peo ny ministera tompona andraikitra miahny zany knapsa zany de ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary lalàna sosialy sy ny ministera ny toekarena sy ny vola tsy nandrenesam-peo ihany ko ny prime ministre lehibe ny gouvernementa na ny filohan'ny republika raha toka efa misy amina miliary ohatran'izao ary efa tsy mijanona ho adevitra teo amin'ny fividianana tantsony fa tonga hatrany amin'ny adevitra 1.1 miliary ariary zay nampindrano knapsa ho an'ny commune urbaine natana revirevohatra sy ireo vola namena andreo fikambanana marobe zay voalaza fa nomeny knapsa ho azy ireo nefa dia latsakemiko ny mpiasa no nahodana tamin'izany rehefa nanentsika ny raharara olona sy raharara velona rivo mikasika ny complexe sportif tery vodivorona nefa ny fanjakana am'izao fotoana izao dia nanaovana communication ary saika ny teny avokoa reo tompona ndraiky mpanjakana sainky teto de nangina daholo rehetra afatsy ny famonoana afo zay nataon'olona vitsivitsy na ray na roa tao anatin'izany fanjakana izany akoatran'izay dia fatatsika tsara fa ao anatin'ny eritreritra 320 ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ka nafotodrafitrasa zay azo lazaina ary fa tokony hoe ny gouverneur ny ministra miaraka ny solombaboaka na lo olona ny tokony hitokana azy de nandeha nidina mihitsy ny filoam-pirenena tany analanjyrofo ary tamin'ny filakevitry ministra omaly mikasika ny tany sambava dia nyresahana ny amin'ny hoe hoamboariny ny eo anivon'ny sekretary ampanjakana miedidi ny trano finena sy ny tanàna vaovao ny bord de la mer any sambava tsy zany anefany na mety ho sombotsombony zavatra kely tadiavy mponina ihany zany fa tsy zany ny tena nandrasan'ny mponina tamin'ny sambava tamin'Andriamantoa ihany rajoelona fa ny fanatsarana vidiny lavany zay tsy sambava rery fa antala voemara andapa mampy ananalanjyrofo sonerano vongo fenerivesta sainte marie maro anara maro antsetra ary vavatena ny andro ny fanatsarana zany vidiny lavany zany araky ny fampanantenana tamin'ny propagandy de efa manomboka milalao tsy kelikely ny sainy vaoaka le mpitondra fanjakana satria tsy manana vaolana amin'le resaka lavanilina dia niendriky ny tanàna andray ny andeha atao hamira-piratana zany ka hila zany ianao azon'le vahoaka fa hoe miasa le fitondram-panjakana de manamboatra ny avenue manamboatra ny sisin-dranomasina manamboatra ny espace de loisir manamboatra amina terrain samihafa entina hanababona le vahoaka hoe mba miasa le fitondram-panjakana kanefa ny fahampotehana ao ambadiky ny fiarikarenan'le vahoaka tsy voary le fitondram-panjakana itsony miezaka mamitana azy araky ny akabeany ako de matosy maboaka fa raha ohatra ka iresaka lafinjavatra maro isika ny amin'ny hoe efa nisy fampiakarana vidin'ny sara-pitaterany zotra nasionaly teto de niazakazaka ny ministra nampiantso reo mpitatitra ary efa mandeha am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe raha miakatra io viditsolok'io ampiakatra azy ny UCTU de mahendom-boanjo ny tompona ndraiky teo anivon'ny département ny transport dia misy ny fifanantonana any ambadika any am'ireo tompona ndraikitra samy hafa zany zavatra rehetra zany no hitondrantsika adevitra am'izao marain'izao deputé Mambrabendrina ny amin'ny hoe sarotra any fanjakana ny ivoako anatin'le olona de varina mamono afo kanefa le famonono afo ihany ko dia efa misy calcul 2023 am'izao tranga rehetra izao deputé Mambrabendrina amin'ny lafiny anankiray le famonoana afo raha ny zava-misy ny ainana sy ny fomba fanaon'ny fitondrana am'izao fotoana zao de fanavotana sy fanaronana trangan-javatra anankiray izay mahabe resaka sy tseken'ny fiarahamonina fa araky ny voalazanao teo a am'ty indray mitoraka ity izy de lasa miara-dalana amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny azakazaka makany amin'ny taona 320 araky ny voalazanao ary tsy voazao le izy nanomboka faniry fefa ataoko hoe fo taona ray zay na mihoatra aza na hatrany ampiandohany ty taona ty mihitsy hoe io fiazakazahana fanomanana avy hatrany 320 no tena tao an-tsain'ny mpitondra fanjakana fa tsy mifijerena loatra ny fiainany vahoaka amin'ny akapobeny tsy mifijerena loatra ny resaka fiarikarena
ny lafi ny ara-toekarena ny lafi ny ara-tsosialy ka nidona tamin'ny rindrina le eritreritra rehefa tonga ny valanaretina covid-19 sy ireo loza voajanahary isan-karazany nateraky ny rivodoza sy ny sisa sy ny sisa resaka sefy fokotany ianao teo hoy aho hoe efa hatrany ampiandohany ty fitaom-piasany rety mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ty mihitsy no efa tsy miraharaha afa-tsy ny taona 3 sy 4 zareo zany sefy fokotany zany a misy lalàna sy andian-dalàna didim-pitondrana manokana mifeny mahakasika ny lehibe ny fokotany na ny komity pokotany raha marimarina kokoa no mahalaza azy ary ireo andian-dalàna reo dia milaza hoe 3 volana tao aorinin'ny fahavitan'ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny fifidianana ireo tompona andraikitra isaky ny komuna de tokony avaozona ireo komity pokotany reo ary misy dingana sy fomba maro izay voalaza ny didim-panjakana io amin'ny fanatanterahana azy fa roa taona teoriana faniry mbola tsisy nininina mandeha ny zavatra mitranga de zao araka ny voalaza kombianombiany izay maty de zany hoe reo lehibe ny fokotany na komity pokotany nodimandry zany de soloany ny fitondram-panjakana amin'ny fomba tsy manaraka n'io didim-panjakana io izay tiany esorina ary misy zany manana pirofo am'zany zahay ary tsy vitsy na eo amin'ny distrika nambodratrimy fotsiny ny resahana na ny eo amin'ny commune nosiala zay misy ah fotsiny ny resahana tsy vitsy ny nanaovana tery vaimata nanalana n'ireo lehibe ny fokotany am-perinasa tamin'ny fomba tsy manaraka an'io didim-panjakana izay tokony ho arahana io ary zany no mahatonga amin'ny teny hoe efa ninina natao efa ninina napetraka hatrany ampiandohany ty fempitom-piasana ity io tsy fanatanterahana ny fanovana na ny hoe ny fomba fiasan'ny komity pokotany eran'ny Madagasikara io zany hoe reo de tafiditra ihany ko faniry ao anatin'ny lela zay tsika hoe tsy fanarahana nalàna velona misy eto Madagasikara ataon'ny fitondram-panjakana ilay fanitsakitsahana ny lalàna misy vo eo ano ny teny an'izany teo hoe ny mpitondra fanjakana mihitsy ny manao ohatra velona amin'ny tsy fanajana ary rehefa miantso tsika de hodiana fanina rehefa milazy tsika de hodiana fanina ny am'izany zavatra izany kanefa samy mahita tsika fa izany tsy fanajana ny didim-panjakana sy ny lalàna mife ny fiasa eny anivon'ny fokotany zany fiasan'ireo komity pokotany reo dia miteraka fironana makany amin'ny fifehezana tsy kelikely ireo ratsy mangaika ny fitondram-panjakana indrindraindrindra eo koa le mahatonga atsika miresaka hoe tsy mety tsony lay firafitry ny seni am'izao fotoana zao satria fatatsika tsara ny fifangarona misy rehefa ny amin'ny ambaratonga ambany any eo anivon'ireo solontenany rafi-panjakana na ataontsika hoe komity pokotany izay toy ny manana fahefana feno rehefa miditra ny anaty boroam-pifidianana any zany ny zava-misy iainana ny ambany vohitra any zany hoe ireo lehibe ny fokotany reo za tsy mametsiny lehibe ny fokotany a fa mametsiny kosa ny fitondram-panjakana izay tsy manaraka araky ny tokony ho izy ny lalàna velona zay misy ka hanika mampisarabazana ndreo lehibe ny fokotany izay manao lasa voatery manatanteraka baiko tsy araky ny lalàna zay mifeny andraikitra misy azy ireo nge raha ohatra reo ka tonga ny fifidianana sy ny fanavaozana reo tiany vahoaka ny akamaroan'ireo miverina ho azy reo e fa izay indrindra rehefa hitan'le mpitondra ny mpitatana ny fanjakana am'izao fotoana fa tiany vahoaka reo de ataony amin'ny fomba rehetra zay analàna azy tsirairay amin'ny fomba zay tena hoe tery vaimanta zay nge manao azoko ilazana azy satria mbola mamim-bahoaka reo ny tena mamim-bahoaka ary reo ny tena any fotony any reo mahita ny zava-misy any de rehefa hitan'ny mpitondra sasany hoe tsy ho voafehany de hoe zany esorina anterisetra de soloana ihany ko amin'ny fomba anterisetra izay tsy manaraka n'lay didim-panjakana zay mametraka azy de nefa ireo hoy a amin'ny lafiny pratika iainantsika
ireo a no manana endrim-pahefana any fotony any ary averiko fa atrany anaty biraom-pifidianana any ary mahatonga ny tsy fangararana mahatonga ny fifangarona ndraikitra am'ireo mpikirakira ny rafi-pifidianana amy ratsa mangaika nisiny ary zay no mahatonga atsika fanira zafy manantany nangataka foana hatram'izay a ary miady foana ny amin'ny fanovana an'ireo andian-dalàna mahakasika amin'ny fifidianana indrindra mahakasika amin'ny firafitra sy ny fomba fiasan'ny vomiera zay lazaina fa mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana zay efa niteraka olana tamin'ny fifidianana teo aloha mba tsy hiverina ntsony zany olana zany zao de raha averintsika le resaka teo hoe atao famononafo atao pompier amin'ny zava-misy ary tambatambazana amin'ny fomba rehetra atiory taiza amin'ny fitondram-panjakana nandritra n'izay fotoana maro zay ny antsoatson'ireo lehibe ny fokontany ireo hoe aiza ny zonay aiza ny tambikaramanay nandritra ny taona maro taiza ny fitondram-panjakana hatram'izay fa rehefa akaiky ve ny fividianana de tambatambazana sy anaovana an'izao fietsika tsy manaraka ny lalàna rehetra zao lehibe ny fokontany averiko fa zay miaina ny fotony fa zay tsy mila midina raha maka ny fotony fa ao anatiny zay mahalala tsara ny olana sedrain'ireo lehibe ny fokontany ireo ary mahalala tsara ny filan'ireo amin'ny asa tanterahany sy ny olana iaina ny andavanandro fa ny fomba fiasa aty anivon'ny rafi-panjakana anivon'ny ratsa mangaika fanjakana miala avy any ambony mandra-patonga any no tsy afahan'izy ireo manatanteraka an'izany asan'izany araka ny tokony ho izy de lasa ampiasaina lasa fitaovana politika ilay subdivision administrative zay moa no filaza azy ao any anatin'ny lalàna any a izay ireo no tena manakaiky ny vahoaka any de hoy tsika hoe mamono afo manomana fifidianana tena mariny zany ny any anivon'ny commune efa betsaka ny fitarainana natao ny amin'ny tokony ho fanatsarana ny fitantanana eny anivon'ny commune mahalala ny tervaimanta mandeha any ko zahay mahalala ny zava-misy eny zahay mahalala ny fanerena sy ny fampijaliana fanenjehana indrindraindrindra ary ndreo olo bofidy eny anivon'ny commune reo zahay ary indrindraindrindra ny antsoantso teto sika nandritra ny taona vitsy nandritra n'izay 2 taona sy 3 taona zay ny aminy hoe mbola misy azange ireo commune zay ampolony maro tsy mbola manana olom-boafidy mandraky ny androany no tsy fanajany fitondram-panjakana ny lalàna misy ny didi-pitsara-pifidianana misy de zao efa akaiky fifidianana zao no tambatambazana tsy vo zao ireny be ny tanàna ireny olom-boafidy eny anivon'ny commune ireny no miainany zany zavatra zany fa ny dikan'izany de iverina amin'ny fomba fanao zay mamoehitra tany aloha ndray ny fanomanana fifidianana am'ty ndray mitoraka ty ary zany averiko ihany no mahatonga atsika miantso hoe ndawa avaozina zany fomba fiasa sy rafitra izany ary amin'ny alalan'ny fifampidiniana amin'ny alalan'ny fikaonan-doha fa tsy hoe ny fitondram-panjakana fotsiny no anao zay tiany atao na hoe hevitro nympanohitra fotsiny no aroso ao anatin'le izy de reo zavatra rehetrarehetra reo de mirona makany am'izay famonona afo sy fanomanana ny 3 sy 4 arivo zay avokoa nresaka ianao teo ny aminy hoe ohatrany tsy mahita tao afa-tsy ny fandokolokona sy fanamboaramboarana fotodrafitrasa madinidingy eny sisa le fitondram-panjakana fohy be averiko ihany fitondram-panjakana fohy be fa izany no isin'ny décentralisation zany no tokony isin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy samy mikarakarany faritra misy azy reo tompona andraikitra sany mikarakarany commune misy azy reo olom-boafidy raha tokony olom-boafidy ihany ko ny any am'ireo faritra eran'ny Madagasikara faritra 2 3 eran'ny Madagasikara reo fa inina atao mbola tafiditra ao anatin'ilay tsy fanajana ny lalàna misy eto Madagasikara zay ataony mpitondra fanjakana izany zavatra izany de tsika nefa miantsoantso ny vahoaka miantsoantso ny amin'ny anoanana sy ny fiakarany vidinentana PPN ny resaka teo ny mpanaramaso sy ny mpitazana sy ny mpahay toe-karena mamoaka ny taremarika zay efa tena milaza loza raha samy firenena eto ambonin'ny tany fa ny fitondram-panjakana tsy mahita vahaolana ara-tsosialy zany ntsony mihitsy afa-tsy ny kalotsinjo sy mivatsytsinjo izay zara vilana no azo ilazana azy any amin'ny vahoaka
tsy mila kalitsinjo vatstsinjo angeny vahoaka tsy hoe ny fisiny zany nandritra n'izay 3 taona zany no iriarian'ny fitondram-panjakana fa mitsinjo ny lafiny sosialy ny fitondram-panjakana tsy adiso zany averinay fa diso zany fa efa ndresahanay tefa mifampakarana ny farim-piainany vahoaka no asan'ny fitondram-panjakana nisy tale anankiray izay ao ny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika any ny teny hoe tsy anjara ny fitondram-panjakana ono no manatsara ny fiainan'ny vahoaka de hoy zahay ndana miverina mianatra aloha ndana miverina mianatra ny fitantanana raharam-panjakana fitantanana vahoaka aloha fa raha any am'izany rafitra faratapony zany ianao no mbola zany ny zavatra avoakanao hoen'ny boky hoen'ny pirenena hoen'ny vahoaka de aza gaga rehefa hoe mangarika anao ny vahoaka fa raha andavanandro ny fitondram-panjakana mihitsy ny mijery ny fampakarana ny farim-piainan'ny vahoaka hoy zahay hoe rehefa nilaza ny statindray mandeha zay hoe mbola tsy tarehimarika roa ny inonty izy ny tahan'ny taux de croissance miiba hoe miiba mbola tsy grave zany hoy izy de hoy zahay hoe fa taizary nareo nianatra économiste nefa inona mihitsy ny ao andohanareo ary maninona tsy nresahana mihitsy ny fampiakarana ny fahamidiny vahoaka fa any ny fototry ny olana ary raha miresaka nyty hoe raha tokony ho ny fijerenany zany no ataon'ny fitondram-panjakana de zao fotodrafitrasa lazaina fa manara-penitra sy zao foana no atao resahako kely aloha zay manara-penitra zay fa mba nijery an'lay lazaina fa kianja manara-penitra any amin'ny distrika anay inona ny zavatra hitako tao manara-penitra hony tena mahagaga mihitsy tsy fantatra hoe samy manana amin'ny fenitra angambany fa voalohany indrindra na nitoerana ipetrahan'ny mpijery aza tsy misy tribune ho an'ny ataontsika hoe officiel zay no mahazatra zay no misy fa nitoerana ipetrahan'ny mpijery tsy misy fa zany mipetraka eny am'dongo tansy eny ambony tambo eny ny mpijery baolina raha izay faharoa any amin'ny toerana fidiovana sy ny dosy sy ny sisa ny ambadika any amitratokatrano maro any ambany voatra raha manara-penitra kokoa satria de tena miloko peinture à l'huile daholo fotsiny tsy misy tailana iray raha tsy misy carreau zany kanefa toeram-pidiovana sy fandrona any amin'ny kianja zay lazaina fa hoe manara-penitra io baolina io rehefa miaingy avy any ka mitotona eo amin'ilay kianja faniry sirina raha ny mahazatra raha mitotona io de tokony mandroso makany aloha rehefa mandeha fa mitotona io de miverina miemitra na mimpanao baolina raha fanina hoe hafa mihitsy ty zavatra ty zany ny lazaina fa manara-penitra tsy hoe misy dongona fa ilay angamba lay kalitao an'lay matiera lay akora nanaovana an'lay kianja mihitsy no mamerina an'le baolina makany arina tena variana fa nandalo a de nijery an'le izy hoe takininona tokoa moa zany zavatra any ao tanàna moa le izy fa zay ny zavatra misy any ary ny tena loza de zao nasorona tamin'ny tompona ndraiky teny anivon'ny tanàna ny fitantanana an'izy ireny ka rehefa mba misy te hampiasa an'izy ireny mandra-pahasimbany de tena sahirana tokoa anaty fony teny fotsiny iny fa tsetsatsiaritra fa toizako lay resaka teo hoe raha ohatra ka ny fampiakarana ny fampividin'ny vahoaka no tokony imasona aingana mandra-pahatapitra ty manday ity raha te ana tsara ny naotiny mpitondra fanjakana de any amin'ny tsy mivoto no manaitaina ny any amin'ny tsy any amin'ny maratra no voatsabo hoy ny fitenenantsika fa raha iresaka ny olana andavanandro mimponina foana tsika ary tsy sasatritsika faniry tsy vizantsika miresaka an'izany satria zany ny zava-misy de tsy mitsahatra miakatra io vidin'ny ppn io tsy misy etroka tsy misy afo zany matoa misy ny fikasana ivelo takobilany matoa misy ny fikasana haneo hevitra mikasika an'izany de satria zany no iainan'ny vahoaka o tamin'ny tsy ampy herinandro akory zay faniry atao anaty telefony ko ato moa saran'le izy fa nalaiko sary tavoangina menaka misy prix anaky telo ao am'le izy zany hoe nandritra na teo amin'ny etagera an'le mpivarotra an'le menaka zany de indroa ny ova ny vidin'le menaka
ary raha menaka zany tsy tokony hijanona ela any amin'ny etazerana mpivarotra fa misy hoe 7 ariary mividin'le menaka ray litatra de misy ndray a hita mihitsy hoe novaina lasa 700 ariary de faran'zao a nitsipitsipihana le 700 ariary de lasa 1 ariary de gaga hoe nidikan'zany zany efa tsy voafehan'lay fanjakana ntsony tsy voafehan'lay ministera intsony na ny fijerena aza hoe takininona ny tombom-barotra alainy ny mpivarotra am'ireny entana ireny takininona ny fahafahana mapakatra sy mampidina ny vidiny entana marina fa ao anatin'ny fahalalahanytsika kanefa na izanona tsy zany azy misy ny farafahakeliny amin'ny etika amin'ny asa sy ny fandraharahana rehetrarehetra fa tsy hoe stokny entanao ary mety efa stoko efa simba ary zany tany amin'ny volana ambony no tratra ny fiakarana any fotony noho ny tsy fahaizana amin'ny tantana ny ataon'ny fitondram-panjakana ary niakatra indroa de mbola iny ihany no akan'lay mpivarotra n'lay tombony arak'izay tsy rariny zany faniry asa raha azotsika le sary hitako zay zaraiko amintsika eto ary mahatonga amin'ny teny hoe tsy vitany hoe miakatra miopampana ny vidin'ny ppn sy ny zavatra ilaina andavanandro fa lasa asiny mpandrara fanararotana ary mpanjifa sy ny vahoaka foana na madinika io na tsy madinika mivahoaka madinika foana mihoatra mpandrara sy mpitondra fanjakana ireo foana no victime ireo foana ny tratra farany ireo foana ny tsy maintsy miaritra amin'ny mafy de tsy gagitsika rehefa nahita hoe lasa amidy isaky ny voniny ny sosisy any amin'ny toerana sasany tena tro iny tena tafahoatra loatra lasa amidy amin'ny toko ray zany a vonina sosisy 3 na 4 zay sisa ny varotana azy fa tsy zaka ny tsenany mpanjifa intsony de mbola milaza le fitondram-panjakana fa mandeha ny fiainana de mbola milaza le ministera fa tratra ny tanjona de mbola voaverina amin'ny toeran'lay tompona andraikitra zay nomena mission kanefa tsy nahavita mission tao anatin'ny fempotoana ny mena azy a nidikan'zay tsara fatoizo inona le tsara fatoizo le fomba fiasa teo zay tsy nahavitanan'le iraka dika zay tsara fatoizo de samy miomana ary vahoaka malagasy fa rehefa kelikely eo atao ohatra ny rondelina ny sosisy zay no ividianana azy indray raha mbola misy no vidiana satria efa fantatsika koa fa na eny amin'ireny latabatra ny fivarotana hanina ireny hena sy ny sisa efa tsy mahalany tsony ny mpivarotra satria tsisy mividy tsony de ho isika hoe maso inona raha no mijery rehefa nilaza ny solombavam-bahoaka timma hoe tsy mandeha tsony ty fiainany ty de nisy solombavam-bahoaka hafa nilaza hoe diso zany fa tena milamina tsara ary tena mandeha tsara ny fiainany eto Madagasikara de io zao mamoaka ny FMI fanirina zafimanatany hoe ny PIB any malagasy am'izao fotoana zao 1.3 isan'olona isa-taona sisa isa-taona produit intérieur brut zay le teneniko hoe asa hoe manao fanahinina ve ilay teknisianina sy ireo lazaina fa manam-pahaizana mitantana eto anivon'ny rafi-panjakana tsy mahita an'zany ny any velany mahita an'zany ary tsy ilaza mihitsy ianareo hoe diso zany nalavitry ny fahamarinana fa ny FMI izay miara-miasa amitsika na de efa saika tsy tiany fimpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ara ny arahana miasa aminy no mamoaka an'zany a taremarika zany ary milaza fa lasa nahazo ny toerana fa 5 alohan'ny farany ray tsika resaka PIB ny jerena za tsy mbola miteny hoe ny mahantra indrindra fa resaka PIB fotsiny aloha fa ny mahantra indrindra efa nisy fotoana efa faharoa amitsika raha tsy diso hafa mihitsy iny tara tamin'ny taona lasa fa havalo ny toerantsika ao anatin'ny herintaona zany a ny songona firenena anankitelo nakany amin'ny farany arina indrindra tsika ny amin'ny fiemorana tsy mamaky an'zany ve mpitondra fanjakana tsy mijery an'zany ve mpitondra fanjakana dia ny raha tokony ho ataon'ny collectivité tokony ataon'ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana any amin'ny faritra fanatsarana ny boro fanatsarana ny toeram-pitsangatsanganana sy ny sisa zany ny lasa andaninandro any anivon'ny filakevitra minisitra
de ampitomboana le mpiasa am'le secrétariat mpanjakana medidiny tranofonena za sy ny tanàna vaovao na ampitomboana nge le mpiasa ao e tena loza de na ampitomboana le lela vola iasana zay le resantsika foana hoe asana misalovana ny anjarany sasany na tsy mahita ataotsolo le ty anivon'ny fanjakana fohy be de zany sisa atao raharahana commune raharahana région zany sisa atao fa ny raharaha tokony atao amin'ny fampakarana ny farim-piaina ny vahoaka efa tsy tafavoakany mpitondra fanjakana intsony de raha nyresaka ny PIB atao zay fantatsika fa fikajina ny fahafahan'ny toe-karena anatin'ny firenena iray mivoatra de nisy fampitahana nasehoan'ny itatitry ny FMI raha raiky amby 300 dolara ny any Madagasikara de oaritsika fotsiny marina hoe mety misy teniny sasany hoe mampitovy lakana aminjahatra raha 2,707 dolara ny frantsay tsy tenitsony firisan-jato zany mamenatra kanefa zany ny zava-misy hoy aho hoe mety misy teny hoe mampitovy lakana aminjahatra fa samy mahalalitsika fa raha rena manana lavitra noho ny la France Madagasikara na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany ary ny PIB de araky ny lazaiko teo fa fa fitrandrahana an'izany arena izany ny fampisondrotana ny lafin'ny toe-karena avy ao anatin'ilay firenena tsirairay avy zay mampiproduit intérieur azy de isika zay lazaina ve fa manan-karena mihoatra am'ireo firenena efa sangany eran'izao tontolo zao reo de ilay harena avy ao anatitsika indray rehefa kajina de tena tsy hita trasy mihitsy mihoatra amin'neniny sasany de lasitsika rehefa avy eo amin'ny lafiny politika mpanjakana amin'ny inony ty izy lafiny ara-toe-karena de mipingapinga amin'ny fanafarana entana sy ny sisa sy ny sisa tsy gagitsika raha tsy lasa lavitra itsony ary tsy ho tafavoaka itsony raha izao fomba hitondrana azy de mbola mafisinay solomavambahoaka tim ny teninay hoe tsy misy antenaina itsony raha ity fitondram-panjakana sy gouvernement ty nisy afatra moa teo mivoaka teo ny amin'ny hoe déchéance mihitsy no efa andrasan'ny sasany ary efa maro no miteny an'izany ny déchéance mihoatra amin'le motion de censure de ny filoham-pirenena mihitsy no ametrahana fanontaniana eo anivon'ny anteny miera-pirenena ny amin'ny hoe mbola sahaza sa tsy sahaza hitondra ny firenena ary angonina rehefa hita fa tsy manaja ny lalàna sy tsy mahavita ny andraikitra sahaza azy tsy avy aminay zany resaka zany zay mbola nyteny hoe gouvernement zay le nyteneniko teto tamin'ny herany za tamin'ny tababolana iny faniry le hoe mbola manome chance izahay ny amin'ny afahan'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao anatsarany na tsy tokony am'metsony aza fa zay miezaka manaraka ny lalàna fefa antso avy any an'ny vahoaka sy ny mpanara-baovao sy ny mpanaraka amin'ny fiainan'ny pirenena amin'ny akapobeny zany zavatra izany de hoy zahay hoe tsy misy antenaina intsony amafisinay zay resaka zay faniry ary eto de mbola amafisina ny hoe asa raha fantatry ny mpitondra fanjakana fefa tena tsy fiainana intsony anie ny aina ny vahoaka any fotony any na de ny any ambany vohatra eritreretina hoe afaka mamokatra zavatra hoanina isan'andro aza fanira zava-manatany mikasika an'izay taremarika navoakany fonds monétaire international zay na ny FMI zay député membre Bendrina tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity zany satria vao manomboka ny taona de tonga de namoaka taremarika ny FMI de tonga de taremarika tonga de mamparikoditra be zany navoakany FMI ny fanazavana teo moa zany le PIB fa nyteneny député membre Bendrina teo fa ataotsika amin'ny fomba tsotra fotsiny izy de hoe tany famokaran'ny olona ray zay le produit intérieur brut zany raha sandaina amina vola io zany satria misy kajy be da be de mba tsy andehanantsika amina lafin'ny teknika moa zany satria ny économiste ny mpahay ny momba ndraraha ara-bola zany de mahafantatra tsara zany fa mba hahafantarantsika azy de hoe tany famokaran'ny olona ray ny asa atao ny zavatra iaina ny fiainana andavanandro ny okajiana zay de reny mitambatra zany no avona azona mamoaka lay firenena zany ka ho avoakantsika ohatr' zao zany le tableau député membre Bendrina satria efa nysatarinao le Madagasikara de reto izany le firenena le folo zany
le nalahatry ny FMI zany amin'ny alalan'le PIB par habitant zany en dollar ozy izy de taona 2024 i Burundi zany dia 7.4 dollar zay PIB am Burundi am'zao izy voalohany i Soudan du Sud zany io le any am'le taux de pauvreté ndray le tany le firenena mahantra le tany le fahantrana ndray dia faharoa izy ato fa ana le taux de pauvreté izy zany izy voalohany fato am'le PIB izy faharoa izy dia 3.700 dollar ny azy Somalie fahatelo 7.700 sy 300 dollar Mozambique faefatra 900 dollar de iveny le saina malagasy io Madagasikara fahadimy raika am 300 dollar le nambarany député membre Bendrina teo Malawi fahenina 3.700 dollar Sierra Leone mbola mandresatsika zany am PIB zany Sierra Leone zany raika am 500 dollar République Centrafricaine 7.500 dollar Yemen 7.500 dollar de République Démocratique du Congo 2.700 dollar miditra ndray tsika fa 2.70 Niger 2.700 dollar de fa 2.70 mifanarakaraka eo zany i Tchad 3.700 dollar an Tchad le mbola misy ady be le taorina nafaty any Idriss Déby i Libéria fa 2.70 mifanaraka zany ex-aequo zareo 3.700 dollar i Soudan de 7.700 dollar ity tsy le Soudan du Sud ty fa ty avaratra Rwanda fa 4.70 le nofinofisitsika malagasy 2.700 dollar ny azy i Gambie 9.700 dollar ny azy i Tadjikistan le any amle firenena tao anatin'ny firaisana sovietika taloha io 7.700 dollar ny azy i Guinée Bissau 7.700 dollar de Burkina Faso le voavy mivoaka nanao an'le concertation nationale nisy fanonganam-panjakana tany farany teo 7.700 dollar Ouganda 7.70 sy 1 dollar de Togo 5.70 sy 1 dollar zany reo zany le roapolo le voalatry ny FMI de ny akamaroany reo tompoko dia saika firenena afrikanina avokoa zany no akamaroany voaresaka ao anatin'izay fa raha hoany reo firenena zany aloha voakatsika kely any satria raha miresaka am'le sahirana zany tsika ambany be le PIB de aleo mba horesantsika ihany zany le firenena zany zay manana PIB ambony am'izao fotoana zao zany ao anatin'izay zany États-Unis mitazona voalohany i Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Inde, France, Italie, Canada, Corée, Brésil, Russie, Australie, Espagne, Mexique, Indonésie, Iran, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Suisse, Taïwan, Turquie, Pologne, Suède, Belgique, any vao misy Afrika de Nigeria ao anatin'ireo firenena anisan'le manan-karena indrindra eran-tany ary tsara atafiditra ao anatin'ireo zay voasokady zany fa manana ny PIB ambony be France efa nytenen'ny député membre Bendrina teo zany 49 752 dollar ny PIB ny France ny etsika zany dia 531 dollar na raika am 3.700 dollar zany mbola mila miasa be misy tsika zany vao manatratra ohatran'ny la Frantsa zany fa raha ohatra io zany kakajina de hoe raha sandaina zany raha vola miditra tamin'ny famokarana dia latsaky ny 2 dollar zany ny vola miditra amin'ny sambatan'olona eto Madagasikara ny dollar ray de fantatsika fa eo am 3600 na 3700 izy am'izao fotoana zao de latsaky ny 2 dollar zany hoe raha misy de misy zany 20 tokoatran'izay misy mba azotsika izy 20 isan'olona zany ny vola mba kirakirainy le malagasy raha ohatra ka ny any amin'ny firenena matanjaka dia tsy latsaky ny 15 à 25 dollar isan'andro isan'olona no kirakirainy any firenena matanjaka zany de tsika zany atao anatin'le sarin'le tableau député membre Bendrina voaka am PIB de io tsika zany tena le voalohany erianana voaka le taux de pauvreté io izy io voaka le IDH io izy io
voaka le hoe firenena farany maloto indrindra kapitaly io tsika fa mitazana voaka le hoe firenena anisany be kolokolo indrindra io tsika eo ny tanàna ino ty izy pollué indrindra maloto e alors le maloto le zala fa pollué le rivotra le rivotra tontolo iainana zay misy ny tena marina misaotra andrina tena anisantsika ao anatin'izay ny corruption zany moa tsika de dradradradradradradradrada tsika anisan'ny tena ao anatin'izay de zany rehetrarehetra zany mba tokony ho fantatry le firenena zany le inona moa le izy tsika tsy anisan'le pays émergent mbola lavitra be saika émergent tsika tamin'ny président Marc Ravalomanana ary zay le fanambo ny président Marc Ravalomanana tamin'ny amin'ny taona 2022 igny vao nanomboka niarina le BRICS le Brésil, la Russie, Inde, Chine sy South Africa, Afrique du Sud zany reny le pays émergent reny lefa manakaiky an'le pays le manakarena fa izy efa tratrany am'izao fotoana zao efa manakarena izy satria izy efa anatin'le tompon'ny PIB ny akamarony afa-tsy Afrika Atsimo zany lozany Nigeria am'izao fotoana zao fa raha miresaka tsika Brésil miresaka tsika Russie miresaka tsika Inde miresaka tsika Chine de ao anatin'le firenena efa manakarena ambony be ny PIB any ny Russie manodidididina $30,000 eo ny PIB any ny Amerikana efa ambony efa lasa lavitra be ny Amerikana de rehefa manakarena ratsy ny PIB no kajina azy de ny zavatra mitranga zany rehefa ao anatin'izany hoe tena manakarena zany de inona ny dikan'izany de eo le manahirana ny olona satria rehefa tafiditra ao anatin'le tena ngeza be anao le PIB anao zany le 20 tany saika teo manakarena de anao zany maître du monde de anao zany micommande am'izao tontolo zao de ny dikany any am'le mbola manakarena sy maître du monde mason'izao tontolo zao fa tsy aty am'le PIB anao kely $10,000 tsy aty amin'ny anao le hoe tena ianao no voalohany sa fafiry sa fa tsy hoe voalohany moa zany fa fafiry an'ireo firenena milahatra ampanao kolokolo be indrindra tsy aty am'le farany mahantra indrindra tsy aty mason'izao tontolo zao io donany ary ianao de omeny lamosina fa ataony fotsiny ianao fa akana an'le matière première zay ngeny tsy tsapan'le mpitondra fanjakana de laloviny an'izay tiany anaovana azy eo de say makery de makety de omeny vivivim-bola kely assurance ana resaka cyclone arc de meny kely an'izay nazo an'izany manko tsika fanampiana kely momba an'izao momba ny rivodoza rehefa mandalo ny rivodoza tsy maintsy meo mangataka tsika mandalo ny resaka arety mandringana meo resaka tazo ino tsika fa mangatabola momba ny tazo resaka polio mangatabola tsika tsy mahavita vaccine tsika ino ty vitamine A ho an'ny zaza voateraka ty zay zavatra rehetra ataontsika resaka karatany tsy maintsy miara-miasa amin'ny communauté tsika mivodrona européenne zay ataotsika na tsy digitalisation tsy fantatra mbola be da be koa ny fiara-miasa amin'ny reo vahiny zany de ahoana nafahantsika milaza fa itsika le lazay le solombavam-bahoaka efa tena mandroso Madagasikara io navoaka ny FMI io zao vao mainka menjerany toe-karenantsika de mazava tsara mihitsy zao ny zavatra resahany eo amin'ny CRS-pirenena hoe ny fananakarena ozy izy de tsy mifananana building manarivony tsy mifananana fiara manarivony fa ny fahaizana mitsinjo manome fifaliana sy fahafahana miaina tsara kokoa ny mpiray tandrasana am'izay mahasambatra azy donc afaka miaina izy manana pouvoir d'achat izy ka satria kotina ao anatin'izany PIB zany ny hoe PPA fahafahana mividy sy fahafahana mamokatra ka rehefa tsara ny fahafahana mividy de tafiakatra ho azy le fahafainan'ny olona satria manambola izy navoaka ny commentaire atsika teo ny sakina farine 250 kg 200,000 ariary de fantatry ny fanjakana ve zany le ministre mivarotra hoe mitovy akarama farany ambany ny vidin'ny lafarine 10 kg eto Madagasikara de mba iainantsika vahoaka ve zany hoe mety ve zany sa tsy mety 200,000 ariary zay ny nambaran'ny soratra teo zany hoe raha menaka zany ny totalina ny karama malagasy farany ambany zany de menaka 20 isa satria ny kasite misy de 1000 ariary le menaka tsy makaiza
iny lefa ry am'le menaka le manja be lefa inona le bien raffiné tsara le olive inona karazany maro be ary izy amin'ny efa manao provision bobaka be ao anaty tranony fa ianao le malagasy tsy mahavity kasy te menaka efa avinany endasana kitoza nandritry ny firerinandro efa mainty be efa vidanza iny mbola misy mividy amin'ny sachet sy amin'ny boîte kely amin'izao fotoana zao hoe anaovy menaka 500 aizany vidianana azy eny amin'ny varitra vary amin'anana sy mpanao a tsakitsaky sakafo kely maraina reny de mividy apango ny apango taloha vidin'ny piopikosoa miaraka amin'ny vetim-bary sy ny vetina sakafo tsy ilaina tsony eo any amin'ny mpanao hôtely fa ny apango ilahara malagasy mitondra an'le hotipôty kely sy ny sisa sy le vilia reny ividianana apango satria ny apango mibabetsabetsaka ka zany ake le zava-misy am'izao fotoana zao hoe de tsy tapan'le tsy tapan'le mpitondra le izy hoe efa tena menjera le firenena efa tsy maharaka tsony le vahoaka malagasy fa efa mividy le vahoaka tsisy ninina zay mba manao investissement kely mba hoe ampiasa vola le malagasy de inona nataony mivarotra de mivarotra daholo fa tsisy mividy de tsy mamokatra le malagasy am'izay fotoana zay ary tsy mitobaka an'le vokatra fa totofa an'le exportation satria bizinandro manam-pahaizana ry cerveau ry bac plus 24 ary le izy de manafatretana foana de rehefa manafatretsiny izy a de mitotongana le vola de rehefa mamafatra entana izy a de mamoaka an'le devise de tsy mamokatra trony le vahoaka ole de tokony aprisiana le vahoaka ndao nareo midina any ambany volo de ndao mamokatra de amokatra orinasa ny teneny député Mambrabelindrina teo tokony amokatra orinasa tsy meritreritra an'izany le fanjakana ny mamokatra orinasa de zao mampiriska ny secteur privé hanao création d'emploi de manamora ny fanorenana an'izany ny fanjakana ny eo amin'ny resaka administration ny resaka etra mba nahita kely aho maly tamin'ny filakevitry ministra manana an'lefahana le etra hono ny anao vao tonga saina efa nidradradradrana teto zany io resaka io fiakarany vidy ny enta tio be loatra ny etra alainareo any abatseranana amin'io abatseranana io satria mikarika vola etseroa tsisy vola ka io zao vao nambarantsika tamin'izany malaza omaly aiza mivola anaovana an'ireo fotodrafitra asa be da be reo fampanantenana tsy hitanono reo aiza mivola anaovana an'ireo de anao financement parallèle ve de ndana ataovy kely le fanadiadiana hoe inona ny tantara amin'ny filamiko teto de inona ny saikina bakirombotra amin'ny BTI mateto Madagasikara de izy voasaringitra tao anatin'izany misy mahay an'izany tantara zany eo aminareo ao de nanahoana no sajo nomeny ny mpamatsy volantsika de ohatra ny ahoana nefa rano pritso Liechtenstein zay netona teto tamin'izany filamiko zany tena resaka tena marikoriko de sao de eritreritra satria tsy maintsy hitady vola 2023 voafaritry mivavanao infrastructure efa ntenentsika teo fa tsy mifananana building manarivony tsy mifananana fiara manarivony tsy mifananana fotodrafitra asa tena hoe mamirapiratra ny zava-dehibe no ikajina fiarika reny fa fananana vahoaka tena sambatra mahay miaina manana fa efa mividy zay nge le PIB de rehefa mandeha eny an-tsena izy de jejejo mitondra ray alina izy de mba feny anazy le kadi kely feny le anazy le tante le bazary zao ianao mitondra ray arina sase am'le 200 ariary zany nentina de mbola any am'le atsasan'le sase 200 ariary zay ny fandanin'le ray alina ianao taloha mitondra tsara le arina taratasy taloha misy arina taratasy feno tsara misy ny arina taratasy metsena karazana zavatra maro satria mbola ny aina nety le fa efa mividy ary zay ny tena hoe vision ngeza be ny président Marc Ravalomanana ahoana no aprevena n'le vahoaka fa ny mahasoa azy aloha vao mahafinaritra azy nen'le ty mahafinaritra ny azy asina jiro 26 juin indray 31 décembre jiro ary podium ary atsona ny tarika zao de manakarena misy le artiste am'le cachet de nananganana direction na événementiel mihitsy eo am'le présidence satria misy bizina koa am'le événement mahampime
de mba tokony mba ho tonga saina am'zany le mpitondra député Mamirabe indrina hoe entina makay zany le orientation le voaka malagasy fa tsika zao moa zany de miandra indray am'le tenin'ny député Rambony am'le efa mihinana tsy fihinana kanjo le tsy fihinana mihitsy tsy misy hoy izy député Rambo député Mamirabe indrina izanao azy ary mariny zany satria tsisy le tsy fihinana de tsy hita le izy iny iny ary raha isiko kely le tenin'ny faniry Razafy Manantany teo mikasika ny etra satria tena anisan'ny sakana lehibe eto amin'ny lafiny ara-toe-karena am'izao fotoana izao satria ny zava-misy hitantsika efa ny Razafy Manantany raha eritreretina hoe amina fotoanana krizy ara-toe-karena sahala am'izao krizy ara-piariana vahoaka ny jereko ao fidiram-bola ny vahoaka ny jereko fa tsy fidiram-bola ny fanjakana dia ny fanamaivanana ny etra no tokony ho anisany hoe paikady sy politika raha hijery an'le vahoaka fa raha resaka momba ny lalàna ny fitantanam-bola amin'ny akapobe ntsika tamin'ny fotoan'andro ny teo ary mbola iresaka an'izay tsika aoriana kely satria ho avy ndray fanaovana ny LFR zao de gaga tsika raha nahita hoe ilay fomba fitakina ny etra sy lasa hoe fomba fampakarana ny fidiram-bola ny fanjakana amina vanim-potoana ny krizy ny fampiakarana sy ny fanaovana tery-vaimanta ihany koa ny eo amin'ny fitakina etra any amin'ny olon-tsotra sy any amin'ny mpandraharaha madinika ny any amin'ny olon-tsotra ny tena tiako asiana resaka kely faniry satria hoy aho hoe raha ny kitapom-bola mpanjakana ve no ho fenona raha rahany mpampidy-bola ny ministerany misahana ny vola amin'ny akapobeny zany raha rahany no mitady ny fomba rehetrarehetra ampidirana ny vola ao ary fantatsika tsara satria ny resantsika teto zany fa raha miditra ao daholo ny vola tokony hiditra tokony hiena aza ny etra alaina amin'ireny olon-tsotra sy mpikarama isam-bolana ireny fa ny zavatra nisy ilay farafahakeliny alaina amin'ny etra ho an'ny olona mandray karama ilay iera zany raha 2 izy teo aloha de politika napetraky ny fanjakana tamin'ny alala ministeran'ny vola mba ampitombona ny banga amenona ny banga ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana de nakarina ho lasa telo arivo faniry nakarina ho lasa telo arivo zany hoe 500 zany no fiakaran'le izy fa ny fanjakana mihevitra fa iny arivo ariary amboniny alaina amin'ilay fidiram-bola keliny i olona mandray karama isam-bolana iny tsy misy dikany zay le lazaiko hoe tena tsy takatry ny sain'ny mpanao kajy any anivon'ny fitondram-panjakana ny mihitsy le tena fiainan'le vahoaka fa iny 500 iny na de arivo ariary fotsiny aza nanao ohatra ianao teo hoe ray alina ariary takin'inona zavatra hita fa arivo ariary iny efa tsy misy dikany tsony amin'ny fiainan'le vahoaka kanefa fanasoranao an'iny arivo ariary iny amin'ny volana miditra ao amin'ny isam-bolana efa vao maika mandetika azy any amin'ny lalina kanefa zay zava-misy nanomboka tamin'ity taona ity de niakatra ho 3 arivo ariary ny farafahakeliny tsy maintsy alohan'ny mpandray karama isam-bolana eny anivon'ny sampandrarahan'ny etra de mazava ho azy moa zany ny sarambabe bahoaka izay mandohany io ny farafahakeliny io satria ny misy fetrany ny karama raisina farany ambony zany ahafahana iaran'io fitsipika io ary ireo olona iaran'io fitsipika io de azo lazaina hoe ambany dia ambany ny karama raisiny mbola ambany nolay i karama farany ambanina mpanantenain'ny filoham-pirenena fony izy ilatsaka nanao propaganda tamin'izany fotoana zany ary mbola mafisitsika entiny hoe mbola tsy tanteraka anisany mbola tsy tanteraka reny fampanantenany reny efa anisany tena miatra amin'ny ain'ny vahoaka zany hoe ilay vahoaka lefa le zara famandray kely no mbola ampiakarina 500 ny etra alaina aminy mety hiteny ho ianareo hoe arivo ariary fotsiny ange zany 500 zany fa zava-dehibe zany
amina ihany fotony ihany zany arivo ariary zany de ny tena loza faniry de nyavonyavony any am'sampandrarampanjakana rehefa taitra le mpandohetra satria mihoatra noho ny isa taona hatram'izay le izy tsy nyrehetra ngeno manam-potoana tsony anarahana an'izay fiovanany anatin'ny LFI sy ny CGI any e tsy ny vahoaka rehetra sarambabe bahoaka sy ny ino ty izy ny sokajin'olona rehetra no maharaka an'izany isan'andro maharaka ny toetrandro sy ny vaovao am'izany fa rehefa tonga any ka taitra mahita le izy de mamaky LFI tsy ohatr' zany ny fomba fiarahana aminay ihany fotony ihany tsy ohatr' zany ny fomba fiarahana aminay vahoaka ary zany no mahatonga ny vahoaka vao maika tezitra vao maika sorena fa ny vola tokony ampidirina amin'ny fanjakana rehefa tsy hainareo mampiditra azy a rehefa ininareo tsy ampidirina ny naty kitapo-mbola mpanjakana de aza ny vahoaka no terena amin'isy tamin'ny foninanao an'iny LFI 2022 iny moa zany nany lalàna mifeny teti-bola mpanjakana am'ty taona diaviny ty tany amin'ny taona raiky am'roapolo sy roa arivo nanao efa ny edika-hevitra tao io efa ny resahanay tao hoe tsy rariny io tsy rariny io 10 isan-jato be zao ve fa sendrany be no vitsy moa le savony lay iera mihitsy ny resako eto ka ny savony efa zavatra hafa business hafa mihitsy ndray ny endrizalata amin'iny fa le iera io ianareo ve ny tsy mahatafiditra volany amin'ny kitapom-bola mpanjakana de mivahoaka madinika anao ampiakarinareo 10 isan-jato ny etra alohany amin'ny karamakely efa raisiny isam-bolana iny tsy rariny zany fa de resaka nylehetra moa ifaniry teo de tsaroko tampiko zay resaka zay akoatry ny ireo mpandrara na madinika na salasalany na vavety fa saika ireo mpandrara teratany ny tena iarany ty ny eo amin'ilay fanaovana redressement fiscal miatra zany any am'ireo mpandrara madinika fa mpivaroka azo kely ery amoron-dalany ery mpivaroka azo sa malalitsika misy karazany mpivaroka azo fa tena le mpivaroka azo madinika any ambany vohitra iarany redressement fiscal asaina mandoa 10 tapitrisa ao anatin'ny ray mpimaso tsy rariny zany ny resaka fampiarana ny lalàna amin'ny alalany didi-panjakana sy ny sisa moa de efa tsy haitsony fa ohatrany efa voarony reny didi-panjakana sy lalàna misy reny na odikodina ny fahafahana miady varotra ny am'ireny fandoavana etra rehefa iarany reny atao hoe redressement fiscal reny ny mpandohetra ary rehefa misy ny ady varotra fa nira zafy manatany de tonga am'le resaka ho teo hoe mitana ny toerana ambonimbony mihitsy Madagasikara eo amin'ny lafin'ny kolikoly satria resaka ady varotra amin'ny etra izany rehefa izany no arovan'ny lalàna sy ny didy mivoaka de efa varavarana misokatra makany zany de hoy isika hoe aiza le fitsinjovana an'le vahoaka tsy gagitsika raha ny tabatapitsika teto hoe ny politika ny fitondram-panjakana mihitsy no tsy makany amin'ny fiarovana sy ny ahoana re zany fitantsorika ny mpandrara sy ny vahoaka madinika malagasy de raha miverina am'le resaka PIB teo tsika rehefa ataotsika ngenikajy rehefa ataotsika ny kajy hoe iny ny PIB isaky ny mponina de gagitsika kanefa eto Madagasikara fatatsika ny isa mponina de fatatsika takininona ny olona manan-karena reny ny manam-pirofo fa lasa n'ireo mpanan-karena vitsy anisa ny fiarina eto Madagasikara ary tsy manan-kolazaina na ataoko hoe tsy misy itsony efa tena manompoka tsy misy itsony ireo sokajin'olona ataotsika hoe tenatenany fa lasa lavaka be iny de miaravary am'rery maro anisa vitsy anisa tena mpanan-karena sy mifeh ny toe-karena eto Madagasikara de tonga de ny vahoaka malagasy maro anisa izay farahidiny sisa tsy mahita n'lay tsy fihinana hoanina itsony eny ary alohan'ny idiratsika amina aloha hevitra hafa maraparanantsika satria mandeha fotoana de amaky soratsoratsika député Mamera Bendrina zany de aorinan'izay resaka kely mahakasika indrindra ny fiatriana ny concertation nationale
iary miray andria tsy faritana isaky ny déplacement sous forme de mission ataon'ireo ministre ireo dia misy vola be indemnité raisiny par jour izay mihoatra lavitra ny karama raisiny isam-bolana marina zany tena marina zany fa fanamariana tsara be ny fomba fanoratry iary miray azy zany de tonga de mazava be koa ny fomba famaky azy i manjaty herina fayady de hoe ary mba iza marina ho lay gasikary misy fotodrafitrasa ary mba aizakay ary mba aiza marina hoa lay gasikary gasikara any nantenteneny anty zany le moto sy fiarako ty misy fotodrafitrasa amin'ny tetezana pasika tsy hay hoe saika hatao inony lay fleuver ve finaritra isika rehetra toatry ny efa manao fitsirihana hono ry zareo de hitantsika eo mifandehan' zany mahery ny fitiava-tanindrazana miaraba anareo miara-manonjy tena mijaly ny vahoaka fa misaotra anareo manome fanantenana ho azy eny tompoko zay moa ny adidy ho an'ny tandrazana de ataotsika vondranivo kokoa même mirarosoa anareo rehetra de miaraba ny vondranivo any ko Elena Zita de hoe salama miara-manonja tokony mba heverina misy ty PPN ty fa tena sepotra be ny vahoaka makasitraka anareo de makasitraka atsika rehetra ihany ko raha sona tena ny Eliana kokoa miara-manonja de kokoa ianao Eliana miaraba anao ihany ko Bruno Rabenandrasany salama de misalama miaraba rabria idiary volamena de salama daholo eny tompoko salama tovy razaka fanirazafy mba resao no mbola itafy fanitso eny aminay sy ny faritra soavy masoandro iny fa tsy mazava aminay mafinaritra ilay fizarana fa ilaina ny mangarahara de tafy fanitso soavy masoandro aiza moa zany zao ny tena tenenina am'zany de ambaravaraka azy ve zany sa tia mamamba sa asivy précise ao ihany tova Randrena Arsan Mikael kokoa miara-manonja de miarabanao i marina anania miaraba anao tompoko miaraba mamizo mada ranjarivo de TGV 10 km par heure tena miada pandehane zany raha TGV zany 10 km par heure mamijo ihany verina izy faly be ao miaraba atsika rehetra salanitra finaritra député Rabenrina Andriamato Rina Faniry ireo technician amin'ny MBS radio mata tsara vadaholo tompoko ami atia Andranory any io de sika Rambondratrimo zany mino elsora zany ina teneny mino manolotra ny araba tsara vatompoko salame fotoana ny fahasahina miteny sy mijoro zao hoy indrindra ny filoha Marc Ravalomanina vao nanomboka ny taona 2024 tena marina loatra ny teny dada sy sofa teo ianareo mpanolotra miara-manonja izay isaorana era-po koraha sahi miteny sy mijoro ho an'ny tandrazana iombonana ny voaka malagasy ary ny tanjona hiraisana miara-manonja rehetra de zao ihany miala teo rajoelona sy ny firongona ampy zay tokotran'izay mihitsy ny fomba famaky azy zay ary tapitra lizy fa de amaraparantsika député Mami Rabenrina tsy fiteny kely tsotsotra ihany satria eo ampiandrasana ny concertation nationale misy miantso atsika any amin'ny faritra tena be da be miantso de mba te eny ny fivoarantsika sy ny fivoriana ny fandiniana sy izay mety ho drafitra samihafa député Mami Rabenrina mahafaly ao anatin'ilay fanomanana le dinga ny fanomanana ny fikaonan-doha-pirenena zay aloha tsy aivina kely hoe ny fototra iangana dia ny fanavaozana fanampanarahana toetrandro ireo lalàna mety hakasika ny fifidianana rehetra tsy resaka hoe code électoral fotsiny fa rehefa tena mety mahakasika ny fifidianana rehetra na mivantana na akolaka zay no fototra iangan'ny fifampiresahana ao anatin'ny fanomanana anty fikaonan-doha-pirenena ity de hoy ateo hoe ny mahafaly ao anatin'le izy de efa tena betsaka no mitovy fomba fijery am'izay zava-misy zay zany hoe ina le zava-misy le fahitana fa voalohany tsy sahaza ny toetrandro tsy sahaza ny zava-misy iainana itsony ireo andian-dalàna voalaza ireo ary faharoa fototry ny olana eto amin'ny firenena ireo lalàna zay misy sy miatra am'izao fotoana izao reo amin'ny lafiny ara-politika ary tsy tokony
avy amin'n'ireo intsony ny verenan'izany olana eto amin'ny firenena izany. De hoy atao hoe ny mahafaly a de efa samy itoviana lay fomba fijery a ary efa samy mikonikonina fantatra efa maro ny fikambanana efa midinidinika any ambadika any a maro ny efa mifampiresaka any a fiarahamonnym-pirenena efa manao ny azy a efa manomana ny sosikevitra avy any aminy am'izany fa ireny rehetrarehetra reny hoy ianao to hoe avy any amin'ny faritra efa mikonikonina koa ny tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny firenena ray amanontolo efa mikonikonina na fikambanana na ny antoko politika any amin'ny faritra rehetrarehetra any fa ireny rehetrarehetra reny zay fehikevitra voakany reny rehetrarehetra reny no angonina sy akapoka ho anankiray rehefa tonga ny fotoanan'ilay fikonan-do-pirenena zay iombonam-be de ireny no amoahana fehikevitra ngeza be ahafahana manavao sy manatsara ary ataoko hoe hitsinjovana ny fangaraharahan'ny fifidianana amin'ny hoavy eto Madagasikara. Zay ny tanjona ao anatin'le izy de mandeha tsikelikely ilay fiomanana ireny rehetrarehetra reny mitambatra no ahafahantsika maneho azy a ka hanana hery zay le ataoko hoe zay le resahantsika foana rehefa miresaka hoe force exécutoire satria raha ireny le mitsotokotoko misy atsika tsirairay avy any na ny olo-pirenena tsirairay aza nge afaka mijery ny lalàna rehetrarehetra misy de afaka manao soso-kevitra ny amin'ny fantsiny fa mijanona ho soso-kevitra ny aminy fotsiny ndreny mijanona ho fehikevitra anatiny eny amin'ny fikambanana tsirairay avy any rehefa tsy amperahana aty amin'ny lay fikonan-do iombonana ka ezana iarahana mijery ny lalana ahafahana hoe mampiatra azy zay ho le force exécutoire ny ampiarana azy mba tsy lany rora fotsiny tsika tsy ho lany fotoana fotsiny amin'ny ezaka rehetrarehetra natao tsy voazao nge nisy fifampidiniana isa tokony na ny vondrona politika isan-karazany any antoko politika na fikambanana fiarahamonnym-pirenena efa taona vitsivitsy zay a efa samy manomana fa lasa mijanona ho fehikevitra any le izy a rehefa tsy atambatra ka aroso miaraka mba anana hery eo amin'ny fitantanana ny firenena ka mandeha tsikelikely ilay fanomanana ilay fifanotronana ao anatin'ny zany fanomanana izany a ary mino sika hoavy ny fotoana tena ahafahana manatanteraka n'izay zavatra izay tsy ilaozany olana ny fanomanana zavatra goavana sala am'izao a tsy ilaozany tsy fitivikevitra fa anjarantsika no miaraka mitady ny fomba ahitana marimaritra iraisana satria amin'ny mahafikonan-do-pirenena azy dia ny fironana rehetrarehetra ny ankolafy rehetrarehetra averiko fa tsy mimpanohitra ihany no voakasikio fa na mpitondra fanjakana na ny fikambanana mikirakira raharaha-pirenena na fiarahamonnym-pirenena na olo-tsotra aza dia voakasikio ary reny no atambatra ny fananan'io endrika hoe avy amin'ny ankolafy sy ny fironana rehetra no ahafahana mampiatra azy eto amin'ny firenena fa nira zafy mandatany rina rahabe mananjara eny ary de velo-pakasitrana amin'ny fandraisana anjara ny etiny député Mamy Rabelindrina niaraka tamintsika teo fa de alohan'ny hidiran'rina angambany a de hitondra ny teny fisaorana antsika ny solom-bavamboaka reny ihany koa ny afatra mpijery a ny soratsoratra samihafa député Mamy Rabelindrina de manaraka antsika tsara mihitsy zany ny vahoaka de isaorana zay abetsaka ihany koa ny fakasitrana atao anatin'ny commentaire ho anao a fa atsika moa efa maraparana zany a dia hanaovana ny zay hoe fanaovam-beloma heverina fa ho tafara-dalana indray amin'ny heriny an'ito izao aminao zay indrindra zay koa de faly foana mifampizara amin'ny vahoaka malagasy ilay fampitana afatra mivantana eo tena fanavaozana hita hoe ahitana tombony satria andraisantsika ahoana re zany ny hevitry ny mpanaraka avy hatrany a ahafahantsika mamala ny fanontaniana avy hatrany a ahafahantsika manomana zay ho resahana amin'ny manaraka ary ahafahantsika manatsara ny fandaharana araka ny teninao teo ny aina mateza mbola manatena ifampiresaka ifampizara ny vaovao sy iara idinika ny fiaram-pirenena amin'ny akapobeny amin'ny fotoana tsy hoela dia mirary soa manao veloma samotahin'Andriamanitra mirary soa any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any a
ho atsika zay ho afaka miona mivantana moa mandritra nyity herinandro mitsidika ity araba soa araba tsara ho atsika tsy afaka miona mivantana ampiasaitsika ny teknôlôjia fampizarana zy azo ifampizarana fa dia samy tahin'andriamanitra tompoko andeha nientsika fotoana hafa miasa indray aloha tahiry fa dia mirary soa atsika rehetra eny ary de misaotra anao a député Mamy Rabendrina ny am'izay fandraisana anjara teto izay hiditririna de hitondra ny desera kely samy hafa ho amintsika zany a fa de fakasitrahana lehibe no atolotra ny solomamoaka Mamy Rabendrina fa alohan'ny ialako eto fotsiny ny tehiteny zava-misy am'izao fotoana zao a any Ukraine any de nanao visioconférence omaly i Volodymyr Zelensky de tena nanamafy fa tena encercler zahay ato hoe ary efa tena manodidina mihitsy ny Kharkiv ary Mariupol maro be ireo tanàna zany zay efa didin'ny tafika Rosiana de hoe ahoana zany fomba hamoahana an'ireo vahoaka ny toerana zany am'izao fotoana zao zany zavatra tena mbola manahirana be mihitsy rina no mitrehitra azy de eo koa ny am'le hoe ny fanamelohana any Russie zany tena angatahany Zelensky mafy mihitsy le izy ary tena fandraisana anjara eo manko zany le tena tabatabain'ny Ukrainianina fandraisana anjara mivatana amin'ny fanampinanay amin'ny adiny tadiavinay akoatran'ny fitaovam-piadiana fa tsy le fanamelohana ara-toe-karena sy fanaovana embargo sy ny sisa any Rosia zay le izy fa ny teny anko zany Zelensky ny amin'ny hoe raha ohatra ka mbola maharitra zao ady zao de ny crise ny sakafo eran-tany mihitsy satria misy impact be be eo ady io ka ny tena nyteneny zany de hoe ny fandraisana ndraikidraingana am'ireo firenena vaventy ao anatin'ny vondrona Europeana ny Amerikana sy ny sisa hoe mijoroana tena manova zavatra hitanay maso mihitsy mifanampiana ho anay zany aty Rosia moa zany de betsaka ny vaovao ara-tsekre mihitsy mivoaka momba ny Vladimir Poutine de mivoaka zany le hoe Vladimir Poutine marary maladihana Parkinson mahazo azy le mangovongovotry reny mihinana fanafody tsy latsaka ny 10 isanandro zany daholo zany voiziny aina manjery tandrefana zany mahakasika azy sy ny aminy hoe efa vonina ny mpandimby azy de miodikodina any ambadimadika any i Alexei Navalny sa Navalny lay saika verina fa mpanohitra mafana fo dia nogadraina ny tombo 7 taona indray ny Alexei maro be zany le zava-misy zay manodidina sy manana zay force politika rehetrarehetra andimby an'ny Poutine am'izao fotoana zao de sahiro hatramina amin'ilay ministre ny défense hatraminay lehibe an'ilay sampandrara zay mpanao ny asa fitsiklovana zay verina fa io koa no andimby azy dia tratran'izay karazana efa sakatsakana samy hafa zay mitodika ny Poutine daholo zany ny sady manao velomitsika ny député Mamy Rabendrina misaotra azy ny masony rehetrarehetra ny amin'ny firenena tandrefana hoe ahoana nanaovana ny rangahy fa tena manahirana manelingelina misy ity rangahy de zany rehetrarehetra zany zava-misy manomboka mivoaka zany le secret i Poutine io zany de efa nikazeny koa le naprime koa le vadiny saram-panambadiana azy tamin'ny 2014 satria nanana an'le vadiny zay izy i Poutine zay de efa naprime tsara raha ny vaovao mandeha de ohatry ny asa any Serbia sa aizany hoany amina toerana izay any ambanin'ny tany satria raha mandeha le guerre nucléaire zany de efa mba ho aprimina de ny saram-panambadiana manambady mbola boakely le Ramatoa io efa nisaraka tamin'ny 2014 i Arthur zay mivadiny le Ramatoa de niteraka roavavy izy dia anisany nalefa ny kisaka izy roavavy fa ilay tovavy lay anisany atleta mpanao gymnastika moa zany lay akizy niaraka amin'ny Poutine zany de nakisany lavitra be ko io Ramatoa io am'izao fotoana zao zany miaraka ny zanak'io Ramatoa io dikan'izay efa samy mametraka paikady de tonga taitra ny rehetra rehefa nahazo ny information rehetra hatramina fiainan'ny Poutine sy ny zavatra rehetra de hoe anenjany le raha ohatra ka manao intervention mafimafy zany le tandrefana de samy tandrotandrony daholo ny frantsay mbola tsy te hanendrana satria so de misy impact ho amin'ny Macron am'le élection efa kaikely le 10 avril de izy ny rehetra mety aorianan'le 10 avril kanefa efa 20 andro zao le ady amin'ny androany
efa manakaikikaiky le rara de tsy mbola mitapatapa le frantsay hoe ndraso alofa so de voelingely leo tsy ho lany Macron efa mandady ny trambo Marine Le Pen izay mory tafiakatra fahatelo Jean-Luc Mélenchon lasa faefatra ndray de zany rehetrarehetra zany za misy eo hafahafa be miodikodina zany ny sinoa ny indiana tonga tampoka tany ninony ty tany Russia nanokatra ferramiasa de efa mametraka amin'ny position zany ny sinoa ohatra zany de zany rehetrarehetra zany mila dinia atsika tsara mihitsy le izy fa $120 zany ny baril ny pétrole am'izao fotoana zao dikan'izay miakatra tena manonga le zavatra de tsy maintsy isy foana le fetraikany zany fa hitantsika eo fa aizany ry économiste ary cerveau bac plus 24 rehetrarehetra mamano zao problème zao eny arina fa de isorana za koa zany ikisaka moramora zany fa rina medesera ho atsika de rapitso aza donona fotoanatsika eny ary tena maranantsika azy moa zany dia misy desera kely ty omenatsika satria nanaitra ny saina lay resaka PIB teo zany resahany député Mambrapendrina sy ny namana faniry ho atsika malagasy le PIB teo araky nambarany FMI raika amin'ny $3.7 izy teo $531 par habitant io zany de zao le desera fatatsika tsara lay mpilalao baolina frantsay moa zany filaza azy frantsay Kylian Mbappé fanodadany Camerounais ny mamany Algérienne fa frantsay izy aloha ao anatin'ny ekipa pirenena frantsay sy ao amin'ny ekipa ny Paris Saint-Germain dia mandrangaranga vola am'izao fotoana zao zany Real de Madrid hoe akany Kylian Mbappé koa fa tsy de tamanatsony eo amin'ny PSG fa tonga dia raraka tany amin'ny Ligue des Champions tany amin'ny Coupe de France tany amin'ny ampavalindalana tany de fa raraka de fa tsy tamanao tsony izy fa efa Real de Madrid zany manangasanga ao de ny vola izay andraviravizana ny Kylian Mbappé zany ny vola raisiny ao anatin'ny taona anankiray de ohatrinona hoe ianareo 50 millions d'euros 50 millions d'euros io zany raha natao mikajy tsotsotra fotsiny amin'ny vola malagasy dia mihoatra ny 100 milliards natao FMG am'izay azoazosika tsara mihoatra ny 100 milliards FMG ny vola zany raisin'ny Mbappé mbola mihoatra de impiry malagasy firy am'ilay $531 zay vao mahatratra ny karamany Mbappé zay zany lay desera zay fampieriseretana ny faharoa dia ny momba ny Zidane fatatsika tsara Zidane zany zao dia mieritreritra ny maro hoe ho lasa ampanazatra ny ekipa pirenena frantsay mety ho lasa ampanazatra amin'ny Paris Saint-Germain rehefa lasa le entraîneur tsy de navoiny Pochettino io de ny Manchester United koa efa mikitikitika azy dia zay zany nieritreritra hoe hoato fa ny mpanolotsaina voalohany Zidane tompoko de ny vadiny i Véronique Zidane fa nieritreritra Véronique Zidane de afa mitsy inona nieritreriny hoe aleo ny vadiny Zinedine Zidane zany mipetraka mitsy aloha makaina mandritra ny fotoana lava satria efa betsabetsaka ny zavatra izay efa natao ny vadiny zany no mpanolotsaina ny Zidane de ho hita eo zany hoe inona ny tena ho fanapahan-keviny izany fa dia Ramatoa Zidane aloha zany no miresaka aminy ino no vadiny de ino ny mpanolotsainany voalohany de inona ny lesona azo tsoahana am'izany raha momba ny zay tantarany Zidane zay mpanolotsaina tahaka ny ahoana no manolotsaina zay manana andraikitra eto amin'ny firenena malagasy satria ny Véronique Zidane zany de noeritreretiny hoe izay no atao hoe mendrika indrindra ho an'ny vadiny ho an'ny Zidane izany dia izay no anatsoahantsika lesona raha ny hoe fiainam-pirenena eto Madagasikara raha ny tena hoe mandraingirangy malagasy am'izao fotoana zao mividim-piainana sinsis efa ndresahana elabe teto raha ohatra zany ho an'ny izay manana andraikitra rehetra eto amin'ny firenena
dia hoe mpanolotsaina toninona no manome hevitra sy manolotsaina an'ilay olona zany a manoloana an'izao fiainan'ny firenena malagasy izao. Zay le deser zay fampierisetana antsika tapitra ny fandarana miara-manonjy MBS Radio Mada tamin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany dia isaorana ihany koa ilay nahary samy tain'Andriamanitra sika mianakavy veloma tompoko.